Là, j'ai compris. Cliquez là, j'ai compris. Falmeravantsika rehetra efa manomboka ity live ity raha sokoiko. Falmeravantsika rehetra efa manomboka ity live ity raha sokoiko. Afaka tonga dia partagena aloha eo muratsika ilay izy Eo tonga dia andeha muratsika tsirairay. Efa mandeha mihitsy ilay izy efa misy olona manakaiky ny telopolo izao. Tazako. Ya. Alohan'ny no tonga kely ilay olona andrasantsika kely fa au 31 personnes. Ya. Rehefa voninareo mirahalahy dia afaka manomboka tsika. Andrasakely tsisy hira kely ve? Zay le tenenina teo raha vao mandefa hira izy tsika dia tapahan'ny Facebook amin'ilay droit d'auteur. Lasa ataony Facebook tonga dia mute tapahan'ilay izy dia manjary sao dia tapaka hatrany amin'ny amina rehefa avy eo. Ya. Se fixer amina ihany angamba tsika 150 personnes dia se fixer tsika rehefa tonga ao eny ary voatomboko tsika amin'izay voalohany indrindra aloha dia faly miarahaba aminareo mirahalahy Pasitera Jean-Luc sy zoky Koto Lilahimahitsoambo aitsio ara-diso zay misaotra anareo mirahalahy koa nametraka tamiko ny anaovana ny modération an'ity échange zay ataonareo mirahalahy androany ity. Zavatra voalohany horesahako angatahako aminareo mirahalahy tsoatsitsika titre angamba ty resaka ty tsy tena hoe Pasitera Jean-Luc fa tonga dia ataoko hoe Jean-Luc Ampanajana ny anaovako an'izay dia tsoasiko titre koa Koto fa tonga dia hoatsoiko hoe Koto Ampanajana koa ny anaovako an'izay minao fa ekenao Koto tonga dia tsoko amin'izay prénom zay prénom mosanon zany le Koto prénom le Koto ka prénom d'accord dia tonga dia hoatsoko amin'izay dia ao anatin'izay zavatra izay ezaka tsika tsy manana chronomètre fa 5 minutes zany mba miezaka tsika ao anatin'ny 5 minutes satria be dia be le sujet ho resahantsika mety tsy ho vita raha ohatra ka samy hivalapatra fa samy mba tonga dia mametra manomana nareo mirahalahy zany isaky ny point hoe 5 minutes eo no eo dia manarak'izay ny zavatra fahatelo manaraka an'izay mino fa tsy dia tena hoe ifandresy lahatra tsy hoe ny important indrindra tsy hoe iza ny manana raison na iza ny manana tort tsy any hoe angamba le tena important indrindra fa samy miresaka ny tena conviction samy manazava ny conviction ny tsirairay dia ao anatin'izay conviction zay rehefa vita ny zany hoe tsy ady hevitra zany na affrontement tanjotsika eto fa
tena hoe samy resaka conviction nareo mirahalahy pasteur Jean-Luc mpitondra fivavahana ianao be dia be ny kristianina eto zany manaraka nyty ty échange ty i Koto any koa manana ny olona be dia be manaraka anazy dia ao anatin'izay mino hafa ray aman-dreny koa nareo sokobe dia ao anatin'ny fifanajana tanteraka ny fanaovantsika nyty sujet ty satria be dia be koa ao anatin'le izy ny olona ao anatin'ity be dia be ny olona lasa ohatrany sanatry sao dia mpiady angely dia tsy zay ny objectif antsika eto. Zay ngamba ny fampidirana zay ny fampidirana zay hiditra amin'ny tena votoatin-kevitra tiako raha mba samy manao présentation nareo mirahalahy samy manao présentation kely koto zany ny fahalalan'ny olona n'izany koto zany koto manokana tena hoe tsy hitako moa zay fomba ilazana anazy amin'ny teny malagasy fa atypique nareo mirahalahy samy personnage public virtuel dia ikoto zany olona atypique sarotra no indifférent eo anoloanao fa na tiany ianao zany na ankahalaina dia araky ny fijerin'ny olona ianao be dia be ny fomba fijerenao mety ny fomba fijerenao mety hoe lancer polémique ave ny fomba fijerenao mety hoe anticonformiste ave ny sasany mijerenao anatin'izay mety olona komika ihany koa dia zay ny zavatra asehonao ny olona ianao manao indraindray ianao rehefa miresaka misy non-dit be dia be ny zavatra teneninao misy zavatra tsy lazainao zany fa misy message tianao pasena ao anatin'izay ianao misy zavatra tian'olona ho fantatra voalohany indrindra hoe mety hoe hiditra vie privé kely tsika afaka tsy valinao tsy maninona manambady ve koto manambady gasy manambady suissesse manambady suissesse manambady dia ohatr'izay koa ny zanaka sy ny ohatran'izany dia tak'izay koa pasteur Jean-Luc pasteur ianao manana ny mety hoe maha olombelona anao koa ianao dia tiako raha mba samy manao présentation kely foifonareo amin'ny rahalahy ao anatin'izay zavatra izay akoatra amin'ny fahitan'ny olona nareo ety ivelany dia omeko anareo ny fitenenana omeko angamba ny lokoto aloha no omeko hiteny voalohany présentation anao foifoy mba afantaran'ny olona koa izy zany koto zany akoatra n'le zavatra asehony eo amin'ny Facebook zay mety hitsaran'ny olona azy mety tsy indraindray ianao rehefa miresaka dia arak'izay tenenizay hoe mijery ny olona dia misy non-dit be dia be manao humour noir ianao manao sarcasme ianao manao ironie ianao iza le koto tsara fipetraka za moa zany be dia be ny olona diso fihevitra momba azy satria araka tenao zay hoe arakaraka zavatra le sako eto no andraisan'ny olona zany hoe manao caricature le olona ba olona ohatra zao iny dia betsaka ny gaga rehefa tena mahita azy zany amin'ny tena izy satria tsy nampoiziny mihitsy hoe le zalahy ty ve kay tsy devoly be na hoe le zalahy ty ve kay tsy olona masika be le zalahy ty ve ka tsy olona ratsy loha zay zany le izy fa za zany dia olona normal miasa manana miasa koa tia Suisse dia ny manambady gasy zany aty Suisse fa ny zanako rola efa lalehibe ny anankiray moa zany efa fantatry ny olona eto satria ataoko propagande eto foana satria izy nisan'ny inona moa zany zanagasy voalohany izy tany La Réunion tamin'ny baka dia tamin'ny prépa izy koa mbola meilleur note dia avy eo izy tafiditra amin'ny sekoly anisan'ny enjana indrindra ao France centrale supérieure aorinan'ny polytech zany nienjana la crème de la crème any tafiditra amin'io dia avoaka matetika le zokolama to satria araka le tanjoko dia inona moa zany
anaitra le malagasy hiakatra foana fa tsy variana amin'ny zavatra tsisy dikany tsy variana amin'ny BDP zavatra kiaviko eto zany eto amin'ny pejy eto fa ny zany ny zavatra tanjoko de hoe mba taritina amin'ny zavatra tsara ny olona fianarana mozika de mba mozika zavatra tsara tsy fatifatina tononkira tsy BDP na ohatra ny fiakanjo ny ankizy BDP zavatra resahako eto ka manotoana le olona le zavatra teniko satria ny andray za mahitsitsy fiteny nefa ny tanjoko de tsotra hoe anaitra ka ny tena zany hoe zanako roalahy ndray zany nanao fianaram-bony tamin'le centre supérieur izy igo fantatry ny olona eto conclus ny ankizy vavy eto de ny faharoa Pablo zao izy de 3e année amin'ny université de langue appliquée de ho any États-Unis hianatra any États-Unis izy amin'ny taona ty de hiasa any États-Unis zanako ihany de za manambadika ino zany discrète be izy tsy miditra tsy manao commentaire mihitsy izy eto tsy tia mivoaka eto satria ainao koa le ny tena olana goavana de ny gasa tsy tiany ny zavatra teny koto ny zavatra resahany koto tsy azo azony de any amin'ny famille no anaovany rehetrarehetra ka raha voahitany olona sara eo zany izy de fa any amin'ny vava samy manana de aleoko zany tena afenina tanteraka mihitsy le vadiko afenina alaviriko lavitra amty ady atao ty satria ady ny fandraisan'ny olona le fanehoan-kevitra ny gasy zany de miady aminy misy de tena tesitra tanteraka tsy mila aiza ve nao anga misy moa ny anarana atao Andry aiza ve Andry misy olona mpinamana be de le anakira le namana no mpararaka koto hoe tily le zavatra ataony koto mahafinaritra le pejy koto de le anakiray tsy tia maizina le pejy koto de zay tsy mampinamana ary tafiditra anatin'ny debat tsy zavatra zay hoe ny olo zany tsy afaka manavaka mihitsy hoe tiany ara le hevitra de hoe raha vao tian'ny mpararaka koto anao de tsy mpinamana aminao tsony zay diaboliser zany le koto ka zay zavatra zay efa tenin'ny Jean-Luc tamindray mandeha zay fa averiko ka za raha ohatra présentation tianao fantatra de zay ny za zany olona manao miezaka ny amoaka ny hevitro satria ny hevitry ny besimaro zany Madagasikara de anakira iny arahany besimaro da za tsy teo besimaro mihitsy za tsy teo tovernan mihitsy de BDP ny hevitro tiako avoaka nefa ahoana ny fomba namaako ny hevitro ny olona ina moa zany namako tsy te hiady hevitra fa fakahita de ahoana lesy le resaka ohatr'zao tsy te hiady hevitra ny olona en général rehefa fakahita de le pejy zany mba hany toerana mba ahafahako podium mba ahafahako maneoko ny hevitra de tanjoko hoe tsy de hoe raha alaza raha te alaza de zavatra tiany olona foana atao zavatra mahafinaritra ny olona manao atsikany ianao mihirahira ianao mandokandokany mamalagasy ianao manao émission fivavahana ianao raha zay ny atao de tena za populaire indrindra satria za mahay atsikana de aveo za mahay haiko ny hoe inona zavatra tadiavin'ny olona fa tsy zay ny tanjoko de amoaka ny hevitro hoe ny olona rehetrrehetra manao ina moa zany mpanaratra ny rano daholo de mba misy anakiray ohatra raha za rery angamba tsy hoe angamba za rery mba sa ny manohitra le fivavahana kristiana zavatra tsy azo atao migasy any tena anatema ozy Jean-Luc zay blasphème hérétique plasansaroa nefa ny maneho ny hevitra mikasika le fivavahana kristiana hoe izy ahoana zany Jesosy zany fa ny anygasana tsy azo atao mizahatra tabo tsy manalalana koa ianao heritreritra de zay mahatonga ny koto bibidia zay mahatonga ny koto ino zany devoly zay le fandeha izy ka za raha toizako am'izay fanehoan-kevitro zay de tsisy mpanaraka koto de ny eo 150 000 ihany mpanana ino amin'ny abonné fa ny tena marina BDP mandalo to mijery statistique fa any 1 600 000 par 3 semaines ny olona mankety fa menatra matahotra ny olona hitena zany anaraka koto satria le fiarahamonina manery azy hoe ina koa na raha olona jilamboto olona mpiteny ratsy io olona devoly io zay ny dictature le fiarahamonina de am'izay fotoana zay de nda hijery koa raha de matahotra le olona hijery le pejy nefa ohatra raha ohatrano zao de alefany eo amin'ny YouTube eo misy mahafinaritra kosa le fanehoan-kevitro koto fa mety voakapoky ny kofafa le olona hoe tsy manana lala reno hijery koto zay zany ny présentation hoana ok sotra betsaka koto de Jean-Luc raha manatombontsoa zafinandro Jean-Luc enareo am'izay anarana zay misy côté avy any atsimo zany avy amin'ny papako zafinandro avy any Fort Dauphin amin'ny ilany
dia avy amin'ireny koa aho avy eo Antananarivo sy Atsirabe dia marengirengy loha ihany koa satria zanaky ny avy any amin'ny sud-est nefa koa misy raha Corse kely ihany aty anatiko aty dia hainareo ihany zany Corse zany fa somary ohatrohatr'izay sa ahoana fantarareo tsara ny toetran'ny Corse somary agresiva kely ary ao anatin'ny personnalitéako zany safidy ho polémiste mihitsy amin'ny émission zay ataoko. Za zany dia raha ny parcours zany tany Madagasikara nianatra théologie aloha tamin'ny voalohany tamin'ny séminaire théologique apartany luterane kopakopatanana ho an'ny zareo fiangonana luterana malagasy zay ny loharanom-poerako akasitrahako manokana ry zareo dia avy eo nanohy niasa tany ambanivohitra tany amin'ny faritra tany Katsakiny Sondrariny zany dia avy eo nanohy fianarana tany amin'ny Salta Ivory-Avaratra sekoly ambony luterane momba ny théologie fianaratsoa avy eo niasa tany Ambotopoina faritra tany fotsy dia par providence mbola diratsika zay koa rehefa avy eo par providence dia lasa taty ivelany nanohy fianarana ny rany fiangonana tany Strasbourg tao amin'ny université de Strasbourg dia tany Genève tany Lausanne université de Lausanne tany Neuchâtel ary voafarany teo manao cours en ligne any Jérusalem resaka hébreu bon zay zany za zany privé za tao anatin'ny saiko za tsy maintsy mody any Madagasikara satria problème Madagasikara dia le hoe fuite de cerveau kanjo moa ny tsy olazaiko eto ny fiainako fa ny concours de circonstance nahatonga tafajanona taty dia amin'izao tsika miteny zao zany lasa pasteur au niveau ny église protestant unie de Belgique donc zany tsy pasteur any FLM mahitsiko kely le olona miteny hoe pasteur any FLM io tsy pasteur any FLM luterane nao fa tsy FLM misy nuance zay le FLM mantsy institution le luterane principe za luterane ny principako fa za tsy pasteur any FLM zay ngamba na resaka momba ny Facebook ihany koa mitovitovy mitovy mihitsy amin'ny koa toy ny azy zany efa 130 000 abonnés ny avy 8 000 raha misy indrindra satria nana zany niezaka nitazona an'le ligne éditoriale koa hoe zavatra tsy firesaky ny olona loatra nefa le misy particulier ny mila azy nandray zany le vitsy anisany tena kendreko le minoritaire dia mba amin'izay zany mba afa-po reo satria tsy afenina fa tsy lazaina any am-piangonana daholo ny zavatra rehetra na koa inina tsy lazaina noho ny antony marobe zay resantsika eo dia za hoe aizary le olona no mba afaka hainao an'izany aloha mba atao amin'ny page koato no mba milaza ny zavatra tsy filazany dia zay zany ny antony nananganako an'le page de réflexion RJL raha tsotsorina zany hiditra amin'ny tena votoatsin-dresaka amin'izay tsika koto teo efa nanomboka ny resaka kely ihany nareo miralasa efa niresaka amin'ny resaka kristianisme rehefa mijery aty avelany dia mijery mikoto dia ikoto dia be dia be no miteny hoe athée za manokana rehefa nandinika tsy athée ianao fa misy zavatra inonao dia iresaka be dia be an'izay tsika amin'ity fanontaniana ity hoe inona ny zavatra tena inony koto kay satria ny olana dia izao ny olona dia mieritreritra fa ianao dia mpanenjika kristianina fotsiny zay ho azavainao moa zany ny antony rehefa avy eo inona dia tena ao anatin'ny debat tsika iresaka an'le izy inona ny zavatra inony koto iza le Andriamanitra inony koto zany ao anatin'izay zavatra rehetra zay ataony koto zay za zany dia agnostique ny agnostique zany dia tendance-na olona tsy ina moa zany tsy mino raha tsy misy pirofo ary tsy afaka nitsino koa raha tsy manana pirofo fa tsy mino lasa mazavako anazy hoe ahoana moa ny inoko le Andriamanitra zany raha tsy manana pirofo raha tsy manana pirofo aho hoe le fisin'Andriamanitra ny raha miteny an'izay anao dia tsy azony olona hoe ahoana koa ny tseno ina moa zany tsy rano pirofo satria ny olona dia mieritreritra fa hoe isan'andro izy dia miresaka amin'Andriamanitra amin'ny isan'andro izy dia misy zavatra asehon'Andriamanitra zay ny olona rehetreritra le kristianina fa dia amiko dia tsisy zay pirofo zay dia nefa kosa za koa tsy afaka niteny hoe tsy inon'Andriamanitra satria izao univers zao resaka tany fotsiny ohatra hoe makany nina moa zany ny masoandro fotsiny tsika anatin'ny galaxie anankiray efa goavana be na ny alavitry ny Saturne
sy ny soleil ny voie lactée fotsiny zany efa tsy tavanavana ny angezana nefa 4 milliards ny galaxie anatin'ny univers de ireo zavatra io nefany de anadana farany madinika de mirindra tanteraka ohatra tsika cellule tsy hita maso de farany madinika de misy mirindra de zany hoe zany nino zany misy mpandrindra ny univers fa tsy mandehandeha fotsiny na manapahaiza manaprofo zavatra zay hoe misy mpandrindra io fa tsy mampitovy elizy fotsiny de zao zay tsy fahafantarana satria ny manapahaiza tsy mahita ny valiny ny zavatra ohatra hoe ny création ny univers fotsiny ny théorème de big bang de tsy maintsy nisy tary amin'ny voalohany tary sy milaza fa hoe nanomboka teto iza de mankany amin'ny infini de hoe ahoana moa ny calculenao an'ny ina moa zany hoe ovinany ina moa zany fanomeny fiatombohan'ny univers raha ohatra ka ina moa zany infini le univers ina moa zany le fiforan'izao ny univers de manapahaizana tsy manana avalana zavatra zay de le tsy fahafantarana an'izay hoe iza namorona an'izao tsika rehetra zao nyolombelona satrarehetra fa raha zay ararotiny vazaha ararotiny vazaha ny ina moa zany le mpitolo baiboly hoe Andriamanitra de be vombava be mipetraka ambony rahona ary na hoe Andriamanitra de Jesosy le tsy fahafantarana zavatra zay no alay sasany hoe Bouddha io Iala io zao io nefa tsy fantatra ny tena marina tsara natsika amin'ny zavatra zany ka za zany agnostika zany sady tsy mino le ino moa tsy mino Andriamanitra satria raha tsy mino Jesosy moa anao de tsy mino Andriamanitra no tsy mino koa tsy fisy satria tellement harmonisé ny univers ary tsika de zavatra tsisy dikany mihitsy le tany raha mihoatra miangedany univers tena vaste infini raha ohatra raha zareo mandefa ny sonde spatial discovery sa izy anakiraha le tonga any amin'ny Mars anatin'ny 4 taona vao tonga any nefa vitesy any amina 4 lumière ny andehanany hindanana de anatin'ny 4 taona vao tonga any anatin'ny galaxie tsika fotsiny zavatra zay nefa aiza 4 ny galaxie anatin'ny univers ireo zavatra mirindra raha ohatra koa izy nisy nanazava hoe le tany zany le tany boribory io le mihodina amin'ny masoandro de misy incliné kely zao le tany ka raha vao incliné centimètre kely fotsiny mikisaka de fa mirodana dôlodôlo zao rehetra zao de etratareo ohatra hoe mihodina amin'ny inona zany mandeha mafy be eo manodidina ny masoandro ny planeta reo de raha vao misitaka kely fotsiny le météorite de tonga de tapitra zao ina zany fa io de réglé tena réglé manapahaizana manaprofo afaka manaprofo ny physicien hoe tena réglé be zany ny univers de misy ao zany force supérieure karazana esprit tsy inona no migérena zavatra reo fa tsy fantatry reo le tsy fahafantarana an'izay na raha ataon'ny olona atsika lazany fa atondray le beboly ndray atondray zao zay zany ny fanazavako le hoe mino Andriamanitra ve koa sady tsy mino de amiko za agnostika sady tsy mino no mino manaiky présence na zany hoe enao tsy kristianina fa manaiky ny fisina ery ambony noho ny olombelona zay zany zay ny maha-agnostika ok de alohan'ny anomezako ny fitenenana pasteur Jean-Luc tao anatin'izay zavatra zay inona ny tena nahatonga anao niantso amin'ny pasteur Jean-Luc satria niangavany aminao le invitation inona nahatonga anao niantso amin'ny pasteur Jean-Luc nisy zavatra hitanao ve tao aminy niatire anao tao aminy i pasteur Jean-Luc zany tsy nafantatra mihitsy hoe misy le pejy fa misy olona nandefa lien tamiko satria izy niresaka tamina vidéo da alefa le olona de mianao le vidéo de gaga be tena taitra be hoe nisy découverte hoe misy hevitra hitovizana be anatin'le ina moa zany zavatra zavainy sy le zavatra ataoko d'ailleurs izy miresaka fa za efa impira zany nanafatra pasteur teto amin'ny pejy fa tsisy tonga na ny pasteur na nitononoko manokana mihitsy pasteur Marc fa 12 izy mitory teny isan'andro ny baiboly eto amin'ny eo am-pejiny any amin'ny YouTube feno any de maninona ry izy no mitory teny amin'olona efa resy lahatra n'olona efa pino mitory teny zany le asesy fa za zany mba mangataka hoe mba hanao débat sy pasteur le Marc fa 12 fa tsy hanao débat amiko satria lazainy fa mety lazainy hoe zay tsy miresaka amin'olona tsy pino hoe mandany andro de nefa Jean-Luc fatako azy ouvert kokoa
fantatro mihitsy le personnalité-le olona amle tamin'ny vidéo tamin'ny direct anankiray namboariny hoe olona ina moa zany manana esprit mivelatra izy fa tsy hoe dogmatique hoe zao le baiboly a de i baiboly iny atao tsenjera de zao fa iza voala amin'ny zavatra zay fa tsy maintsy misy zara-tandremana anao satria amin'ny asa mampasitera anazy de mba tsy toran'olona vato azy de misy zara-tandremana io de profession azy tsy maintsy anaraka le lima kristiana anazy any izy amin'ny lafindray fa hitanao le olona fantatro ny zavatra anatin'ny sainy fa malalaka be de zay natonga anao hoe neviteko izy ary izy to de nanaiky fantatra mihitsy le olona le mivelatra ke fa pasitera rehetraretra impirana no nametraka anateto mba mangataka na pasitera na olona théologien no olona mpivavaka hiady-hevitra mikasika ny baiboly mikasika ny kristianisme tsisy tonga nany ray nefa zara tsy théologien zara tsy manana connaissance amin'ny resaka kristianisme setrarehetra fa za sa anao débat mba raha resy lahatra de resy lahatra zay ny zara-tandaviny ianao matoana midiscuter amin'olo de mba hitady fahalalana ianao mba hitia fantatra zavatra anao satria be dehibe zavatra tsy fantatro inao kory tsy superman ianao hoe afantatra rehetrarehetra fa le zay débat zay no ahafahanao ny avancé amin'ny fiainana fa ny problème-ny olona de tsy tianao débat izy tsy tia resaka aminao izy asa matahotra sao de vozongozona ny finono hoe maisonao en évidence no nina moa zany le zavatra tsy mitombo anatin'le finono de mety matahotra zay ngamba tsy atongavany na sous-estimeny fotsiny ao reny olona devoly reny aza miresaka am'ireny nefa de fadisoana be zany fadisoana be d'accord ya atolotro amin'ny Jean-Luc am'izay ny fitenenana hoe raha ny tena marina be samy be dehibe ny kristianina manenjika ny koto mitoroabato ny koto artisa miatrika zavatra ohatran'izao inona kosa raha natonga anao hoe nanaika hiresaka amin'ny koto ao anatina débat ohatran'izao inona no nanosika anao anaiky an'izao échange zao tompo efa nolazaiko ngamba tamin'le émission spéciale nataoko iny ny antony nanekeko aloha de voalohany indrindra zay mihitsy ny vocation-ko tsy pasteur ahitsikely zany eto atsika kristianina fa tsy vocation ny maha-pasteur fa service samy hafa zany service ohatrany hoe servicenao dokotera servicenao fonction zay ngamba nilazana azy kokoa mandraikitra esorina koa ao anatin'ny eritreritra le hoe titre ny maha-pasteur ary zay natonga ana tonga de niteny tamintsika telo mirahalahy hoe azatsona hoe pasteur fa ataovy hoe Jean-Luc satria tsisy pasteur ny karapanondroko fa fonction iny ohatrany hoe tsy teny hoe dokotera ihany angamba na de atao hoe fombatsika gasy ihany ara zay fa ohatrany hoe bakay kokoa bon entre parenthèse iny donc zany nia zany le vocation de hoe za zany resy lahatra hoe mila mivoaka ny rindrina efatra miala am'le zone de confort angamba ny mety olona ti se mettre en danger ve aho tsy fantatro amin'ny olona ary misy aza tsy afenina aminareo mirahalahy fa misy olona be dehibe ny teny tamiko hoe aza manao nio débat io ianao fa entre guillemets ho alainy devoly baraka eo zay zany le terme zany de voamaiky nefa ny za hoe voamaiky zay indrindra no maresy lahatra aho hoe zay mihitsy satria ny problème atsika Madagasikara koa zany tena tsy hanomezana tsiny any indraindray le olona détenteur na tsy haiko opinion ve ny olona manana ny média ve tsy sisa maninona tsy mahamesehatra ohatran'izao fa lasa tsika zao mampalelo ane lasa tia Facebook tsika no mba manao zay kely azo atao eto fa amiko zany occasion ty ary miala tsiny amin'ny koto fa koto zao mety nanana ny objectif any rananasa zay tsy lazainy amintsika eto fa ao anatiny zay ary mety anaovany vidéo manokany zay orinao za koa tsy anafina amin'ny kotokoa fa za koa nanana ny motivationko manokana nanekeko an'le izy ary ny aho lazaiko de hoe misaotra ny koto nanome tribune ao ahafahako manambara ny finoako mihitsy izay ijomoako tanteraka ny maha-kristiana ary de conviction le izy par principe mihitsy donc zany amiko rehefa misy sehatra omena de ataoko zany anome ohatra anankiray aminareo tany Tsirabe tamin'le fête de la bière any mairana Tsirabe zay tsy tononoko anarana eto nanasanay hoe iza ny pasteur sa anao fitaovy vavahana fanokafana fête de la bière zany nanaiky
mbola misy matadidy any hoe ahoana ary fetiny labiera zany revo be maradala zany tonga de fantatra reo ny fiananany Antsirabe fa tonga de namaiky fa izao rehefa tonga teo podium de nialatsiny tamin'ny mpanasa za hoe zaho ary nasainareo eto dia tsy vavaka ho an'ny fety de labiera nareo mihitsy ifonako aminao madame le maire fa nomenareo tribune ho averiko amin'ny tena tompony ty fety ty fa nalainareo ankeriny sady nialatsiny amoa no manao mba ohatrany kotokoa mba mandefa tsindri-paingitra ohatran'izay fa de mon côté reo zany ka nomenareo sehatra ho aza dia zaho tsy vavaka ho an'ny fetinareo hoe engane mba ho mamidolo ny olona eto engane mba handeha tsara ny labiera ny THB sisisa non nomenareo sehatra de arodiko non zany nana zany de hoe rehefa misy occasion afahana micible olona ivelany rindrina efatra fiangonana de ataoko le izy ary mpanaraka amin'ny koto araka ny teninao zay hoe de ny olona za tsy ndre tsy kristiana fa olona ivelan'le cadre classique zay tena mety amiko satria ny langageko zany manakaikaiky an'izay ary matetika moa ny tenina hoe fomba fitoronao teny ozy ny olona tsy manao fitoro-tenina classique fa ohatran'ny vatambatana be ohatrany hoe tsy politiquement correct ko zaka zaho zay le lasitra atao tsy azoko amboarina raha nambomoatra eto hoe riavana malala ohatrany ampime be fa tsy fombako mihitsy zay na any am-piangonana raha tsy manao an'izany fa tsy hoe eto amin'ny page eto de zay ny antony anekeko ny fanasan'ny koto zany ya remarque kely fotsiny vetivety raha mba mety tsy haiko rehefa partage amiranareo amin'ny raha avy aloha le vidéo satria misy olona zany ny teny hoe tsy hita ao amin'ny pagenao le izy koto miandro aminao izy fa tsy haiko rehefa partage fa jero kely zafady fa hotoizako ihany remarque fotsiny zay hiditra am'izay momba ny resakytsika satria miresaka rehefa miaino anareo amin'ny rahalahy eto averiko foana fa misy eto ny tena kristianina zay miaino eto misy ny agnostika araky ny teniny koto misy ny mpandala amin'ny Fomban-drazana de misy zavatra tsy mifankahazo ao anatin'ny resaka de iresaka kely tsika ny antsona hoe foi religion croyance adikako amin'ny teny malagasy le izy dikany hoe foi amin'ny teny malagasy de finoana dikany conviction farisian-dahatra zany ary ny religion moa zany de fivavahana na fomba-pivavahana io ny hitako tena olana tsy mampitovy satria indraindray alao tsoroko ny kristianina zany miresaka finoana de nefa io finoana io rehefa resahana de miresaka finoana daholo ny olona nefa finalement zavatra resahan'le olona religion na croyance fa tsy finoana de tiako aloha raha mba mamaritra an'izay nareo amin'ny rahalahy inona famaritanareo tsirairay ny hoe foi religion conviction croyance koto meko anao aloha zany otra soa sarotsarotra aloha meko fitenena meloa de mamaly koto e d'accord ary tsaroako eto tam'zananao ny teziko fin d'étude zay misy ny titre ny teziko hoe le paradoxe en Dieu ao amin'Andriamanitra misy paradoxe amiko zany lecturako le izy le paradoxe en Dieu zany de zao hoe c'est tout un programme hoe iza marin'Andriamanitra zay misy fanontaniana napetraka atao zany iza marin'Andriamanitra de rehefa tanandeha ny débat zany adin'ny ray sasany teo adiny roa de ozy izy le président de jury manana question anankiray farany apetraka aminao Jean-Luc aminao izy Andriamanitra de ho za namaly hoe tsy fantatro nangina atao anatin'le salle tamin'ny soutenance hoe io fa coincé le lui tratry zany hoe tsy nahita valy zany raha zay zany milazana azy de tena silence cathédrale misy tao anatin'le salle de soutenance de nitsika le président de jury de ozy le président de jury hoe soa ianao fa niteny an'izay fa raha teo ianao nanomboka nanazava hoe izy Andriamanitra dia tratra ny fandrika ianao inona moa ny tiako atongavana mitovy amin'ny koto teo ihany ny agnosticisme ane amiko zay ny langage aty amin'ny côté ny athéisme ataontsika hoe modéré ngany lazantsika azy fa aty amin'ny côté kristianina koa misy an'io termana misy an'io fieverana agnostique io fa ny expression ampiasaindray de hoe théologie négative na koa le hoe théologie emphatique zany hoe Dieu est plus que nos mots MOTS zany hoe am'Andriamanitra azy misy tsy azonao faritana izy hoe iza izy raha vao miezaka ianao zany amaritra de tonga de efa dénaturé
an'Andriamanitra. Antsika aloha mbola tsitra le izy Andriamanitra. Raha izy zay. Faharoa manarakaraka an'izay ny resaka hoe itenany hoe Andriamanitra dia zao prétentieuse ny olona milazana na dia théologiana ary manahirana ary nampiasana le terme hoe za théologiana iza moa zany mba hianatra momba an'ireo Andriamanitra le araka teny Koto teo hoe tsy azo porofony tsy azonao hoentina anatina éprouvette dia hoentinao any amin'ny laboratoire donc zany qui dit enao mamaritra dia enao manana autorité amin'ilay zavatra faritana. Enao zao raha manao étude scientifique dia satria enao manana autorité amin'ilay zavatra ohatra hoe maka voninkazo enao maka zava-manana dia manana autorité fa enao ve anao étude an'Andriamanitra nefa enao aza eo ambanin'ny fiadidiana donc zavatra c'est du non-sens donc c'est impossible mihitsy ny anava zay donc amiko prétentieux raha teny hoe izy Andriamanitra eo zany dia resaka hoe croyance sy foi nana zany dia zao hoe zavatra noraisina le foi ny foi cela prouve miainga avy amin'ny hoe vécu expérience de vie le izy tsy resaka métaphysique mihitsy satria eo matsy ny problème raha vao miteny hoe finoana matetika dia tonga dia ny olona miazakazaka amin'ny resaka métaphysique fa nana zany ny foi mahasamy hafa azy amin'ny croyance dia tsy resaka métaphysique mihitsy fa resaka relation amina être anankiray zay lazain'ny Koto teo zay antsoina hoe Dieu un Dieu zany mbola concept koa zany zavatra niraisina zany eo zany anao vao miteny hoe eo anao lasa croyant lasa pino raha ohatra mialatsiny fa tsy maintsy hiditra amin'ny resaka baiboly ihany raha miraisina ny any amin'ny testamenta taloha lay hoe foi indray dia amin'ny teny hébreu dia hoe emona le emona nazaona le terme amen qui signifie je fais confiance ou je m'en remets à quelqu'un ou à quelque chose. Donc une fois de plus mbola resaka relation ihany izy possible misy olona anankiray existe de façon véridique historiquement parlant fa za tsy mifaire confiance an'le olona iny donc tsy manana confiance amina no zany tena important be ngamba ny mampiavaka an'ireo fa ny croyance amiko dia eto amin'izay représentation mentale ny zavatra zay nampafantarina anao na ny catéchisme anao ary eo no mahatonga teny ny amiko ny christianisme tsy croyance fa foi tsy fruit de l'imagination ary anthropologiquement tsy possible mihitsy araka ny voalazako teo zay ny hoe ianao mamaritra azy dia eo zany no mahatonga tena te ilaza an'izay dia farafarany alohan'ny amezako ny fitenenana ny Koto ao anatin'le hoe foi koa misy problème na sy problème sémantique ao fahitako azy tamin'ny fandikanan'le izy tao amin'ny baiboly les foi zany en latin hoe fides dia misy possibilité anankiroa tamin'ny fandikana azy dia les possibilités faharoa no everiko hoe diso fa le voalohany no izy le hoe fides io avy amin'ny hoe fidéré avy amin'ny teny hoe fidéré avy amin'ny fidéré zay nazahoana ny hoe fiancé donc zany mbola question de confiance ihany le izy fa lasa navadika crédéré dia iny le credo ary io le zavatra fian'ny Koto ngamba le credo le crédéré opinion anamako ny amin'le zavatra iny azany opinion zany faible satria mbola hypothèse zany ary amiko ny hypothèse dia mitovy koa amin'ny hypothèse scientifique ny hypothèse scientifique amin'ny lafiny sur le plan académique aloha nampianarina hoe ny vérité académique anankiray any amin'ny université norme apetraka ny mpampianatra après 10 ans tsy mipetraka tsony donc raha ohatra ka apetraka ho crédéré dia lasa opinion le izy dia lasa voatery zany anao mijustifier na opinion ary ny fiangonana nalaim-panahy ny justifier an'izay zavatra zay tamin'ny alalan'ny raison raha vao miezaka ianao zany justifier ny foinao amin'ny raison dia lasa croyance le izy amin'izay fotoana zay amiko za nefany dia mipetraka amin'ny hoe foi chrétienne fa tsy croyance le izy ary eo ny olana be dehibe misy izy tenina ozy izy Ngay Montaigne zay miteny anty hoe la plupart des chrétiens font croire aux autres qu'ils croient ce qu'ils ne croient pas eo le izy no za zany ny croyance amiko dia hafa mihitsy ary ny foi dia tena resaka relation amina être anankiray izay mety manana foi anao amina olona manana foi anao amina vola manana foi anao amina Andriamanitra manana foi anao amin'ny Jesosy manana foi anao amin'ny asanao zay daholo angamba ny azoko lazana azy sao raha miala tsiny fahalavakely micro any Erika tapaka micro any Erika azafady d'accord recadrer kely vetivety fotsiny zay Koto manohy an'izay resaka resany Jean-Luc zay ihany aho hoe ny
ny agnosticisme dia mitady proof zany ao anatin'le izy. Ny foi nefany mifanohatra amin'ny preuve. Dia eo mihitsy mantsy le tiako ho azavainy kotikely amin'izay ao anatin'izay zavatra zay hoe ahoana am'zay le fiderinao amin'izay mitohy amin'izay zavatra nazavainy Jean-Luc zay. Ny azy zany les croyances zany amiko mbola niveau aty ambany ohatry ny hoe selon les croyances dia misy azo eto manao an'izao masina vato eto zao fa le foi zany tena conviction lalina be le izy ka amiko raha ohatra fotsiny rasana Jesosy satria mety izay mihitsy ny andrasan'ny be sy ny maro amiko dia raha ohatra hoe ahoana moa nanako foi amin'ny Jesosy raha ohatra ka inona moa zany betsaka ny documentation sy ny reportage ny jereko hoe iza marina moa Jesosy. I Jesosy dia voaproof inona moa zany amin'ny archéologique historique ny existence-ny i Jesosy hoe tamin'ny inona moa zany natonga ny Jesosy lasa metsy moa zany dia i Judée iny tamin'ny androny tamin'ny quelques années avant Jésus-Christ zanatany Romanina voagetany Romanina ny Judée iny partie ny région de Judée iny dia tsy hitany jiosy tsony natao hoe ahoana ny fomba ialana amty dia nandeha ny tsao sy ny resaka sy ny famonaniana hoe misy Mesia ho avy anafaka ny Judée amin'ny zogany inona moa zany zogany Romanina. Dia teo amin'izay zany le personnage Jesosy nivoaka dia hoe lasa misy Jesosy fa ny tena Jesosy tena ny exista dia olona manana inona moa zany manana discours olona manana philosophie Jesosy inona moa zany manazava amin'ny olona hoe zao ny tokony izy dia be dia be ny olona mpanaraka ny Jesosy personnage olombelona Jesosy zany amiko satria tsy hoe amiko fa araka ny scientifique sy ny fait historique rehetraretra nijerena dia mba samy hafa ny za sy ny kristiana manana le foi dia ny kristiana manana le foi dia mino fa nisy le ina moa zany fitsanganana tamin'ny maty dia nisy le fitsanganana avelana ka ny an-danitra nefa sa zavatra zay tsisy proof mihitsy hoe ahoana tamin'ny androny Romanina nge fa nanahy nanoratra natany amin'ny andro ny Egypte ancien raha tany amin'ny tsy haiko 8000 ans Phénicien dia efa inona moa zany efa voasoratra daholo rehetrarehetra hoe misy hiéroglyphe eo manao fohy ny archéologique ny manampahaizana ny historien dia hitany eo soratra hoe Ramsès zanaky anadany izao na Rotiti tsy haiko Nefertiti na rehetrarehetra voasoratra ary mipetraka daholo nefa mo magaga fa miandrony Jesosy tsisy zavatra fantatra mihitsy mikasika ny tena fiainan'i Jesosy fa dia za na ny bebola raha dia miresaka hoe tamin'ny Jesosy 12 taona dia nandeha niady hevitra tamin'ny mpanao dalàna sy mpany théologien tany synagoga tamin'ny 12 taona dia tsisy resaka tsony afa tany amin'ny afa 13 taona izy nanao ina moa zany nandrava le commerce tany amin'ny synagoga dia zay iny natonga ny suite-ny Jesosy ary iny fihistorika tena nisy izy satria zao tsy tiany zareo inona moa zany zareo mpisorona be sy ny inona moa zany zareo le antany amin'ny synagoga ny fandodanan'i Jesosy an'izy tsy azo anaovana commerce ato dia avy eo ny Romana raha teo fa tsy tian'i Jesosy satria i Jesosy be dia be mpanaraka azy perturbateur inona moa zany politique dia rehefa natao ohatra hoe le fanomboana tamin'ny hazo fijaliana inona fanomboana amin'ny hazo fijaliana ny hazo fijaliana dia natao ny olona inona moa zany olona perturbateur politique tamin'izany fotoana zany sanction ka raha iny le nataontsika fotsiny raha hoe iny le hazo fijaliana natao ohatry zao natao lakroa dia mety tsy ohatry zay koa nge zany ny inona moa zany ny namantsinan Jesosy dia za ny fantsiana aloha dia fa problème izy satria raha fantsianao taran'olona ohatry zao amin'ny anina rovitsy tsy possible mihitsy fantsika hitazona an'io fa io zany mety natsongoloka zalahy i Jesosy mety ny olona tamin'izany sentence zany hazo fijaliana zany sentence farany dégradant indrindra tamin'izany fotoana zany farany tena ina moa zany misy hoaniny alika le olona anatin'ny liziny olona jolamboty zany olona natao tamin'ny hazo fijaliana izay ihany zany no fantatra dia avy eo amin'izay dia mandeha ny foi hoe dia zany ny anatin'ny ina moa ny evanjely ny Matthieu Marc Luc Jean dia mifanohitra raha ohatra hoe Jesosy hoe i Maria Magdalena nakany amin'ny fasan'i Jesosy
dia hoe nisy anjely ny teny hoe efa inona ny ataonareo aty amin'ny maty fa efa lasa velona izy dia sasany samy manana fiteny daholo reo raha jerenareo ny baiboly ny evanjely anankiefatra zao tsy cohérent fa samy teny dia zavatra magaga dia zao tamin'ny andro Jesosy tsisy nanoratra mihitsy na ny ray ny olona zany nanoratra baiboly fa anany 50 taona taoriana nahafatesan'i Jesosy vao nisy mpaminany Luc dia anatin'ny 50 taona ka hatramin'ny 300 taona taoriana nahafatesan'i Jesosy zay vao mivoaka daholo reny evanjely reny zay le izy dia avy eo amin'izay misy evanjely iray nafenina ohatran'ny evanjelin'ny Jacques rahalahin'i Jesosy evanjelin'ny Maria Magdalena nafenina reny le evanjely apôkrify ny filasan'ny Jeronazy nafenina ka ianao raha mitazana ny evanjely reny dia vonon-dralahy hoe toran-dralahy izy dia vonon-dralahy fa efa ataty amin'ny andron'ny empereur Constantin tany amin'ny 352 après Jésus-Christ zay vao namory Constantin hoe ny Constantin ny tena tanjo Constantin zavatra politikany azy hoe rassemblena satria ny kristianina tamin'ny 2e siècle na 3e siècle samy savitaka samy manana baiboly rehetrarehetra dia hoe alora ka anakana religion d'État anankiray hoe atsona daholo ny évêque rehetrarehetra sy rehetrarehetra dia hoe manaovy lisany mivory isany tamin'ny Concile de Nicée hoe mivory lisana dia manaova boky anankiray irasan'ny be maro ka zay tsy fararaka amin'ny dogma tiatsika atao dia dory daholo zay olona tsy d'accord amin'izy dia persécutena dia ahoana moa nanako foi amin'ny Jesosy ohatra zay le ohatra hoe baiboly natao baziny d'ailleurs ne Jesosy ake tamin'ny fahavelon'i Jesosy ake Jesosy dia ina moa zany tanatin'ny secte tsoina hoe Essénien discipline ny Essénien ka le fanaovana batisa ny Jesosy tamin'ny Jiona Paul Baptiste iny dia fidirana anatin'le secte ka les Esséniens io dia olona ina moa zany mafy lalàna be amin'ny resaka fiainana mahantra reo tsy mila vola reo tsy mila inona fa mivavaka fotsiny Jesosy tanatin'io ina moa zany le disciple ny anatin'io organisation Essénien io ary Jesosy historiquement judaïste Jesosy tsy kristianina zany fa mety ho gaga raha Jesosy raha mahita ny zavatra mandalo amin'izao fotoana izao fa maninona ny misy an'izao fa tsy haiko kera moa Simon no nina moa tena créer le christianisme tateorina aty fa raha ohatra hoe nisy ny ohatrany ataontsika hoe ny manuscrit de Qumran iny tena mitantara zavatra nisy marina ahoana ny fandehan'ny baiboly tany aloha tany dia za zany misy basé amina zavatra fait historique ohatra ataontsika fotsiny hoe nanytoy ny ina moa zany ny daty nahaterahany Jesosy raha tsy fantatra ahoana moa ny ampolosika zany Andriamanitra ve no miteny amin'ny ny mpanoratra baiboly mpaminany hoe zao soratana dia ina rien qui ina moa zany tsy cohérent sady anachronique ny zavatra soratana nanaterahany Jesosy dia tsy fantatra satria anisy milaza fa hoe nisy famonoana zaza latsaky ny roa taona tamin'ny andron'ny Hérode le Grand nefa Hérode maty 4 siècles avant Jésus-Christ dia avy eo hoe iza moa i Marie sy Joseph nandeha nanontany Bethlehema dia nisy recensement romane nefa recensement romane tsy existe raha tsy 6 siècle taorina ny ina moa zany l'an 0 dia zavatra cohérent ohatra zany ve dia zay ve ny nanako foi hoe Jesosy marina Andriamanitra nefa ny Constantin raha afaka somary afoiziny kotikely zay ihany angamba d'accord eny ao anatin'ny fanontaniana tokony nanontaniako anao ihany zay hoe inona ny tena le position agnostique ho teneninao fa mety betsaka ny olona tsy mahazo tsara ny atao hoe agnosticisme miangavy ny Pasitera koa miangavy ny Jean-Luc koa rehefa avy eo somary anazava fohy kely fotsiny tena définition ny atao hoe agnosticisme fa ho raisiko ny didactique satria ikoto zany aloha hazava tsara fa ikoto dia tsy athée satria be dia be no miteny fa ikoto dia athée fa ikoto tsy athée fa ikoto dia agnostique dia rehefa mamaky ny didactique tsika ny atao hoe athée dia raha mamaky atao dia hoe doctrine d'après laquelle tout ce qui n'est pas expérimental aux izy est inconnaissable zay zany le izy dia alonga mameko ny Jean-Luc no anazava fohy kely fotsiny définition lay satria manjary mba ho azon'ny olona tsara koa le zavatra resahana ianao Pasitera mpitondra fivavahana ikoto agnostika alonga mba définisenao kely le agnosticisme amin'ny alohan'ny amaliko an'izay ngamba ny afaka manao droit réponse kely ngamba ny amin'ny resaka hoe Jesosy teo angamba ny aloha c'est plus que normal mihitsy aloha le teny hoe Jesosy tsy nanorona religion chrétienne christianisme zany tsy namorona zany Jesosy ary tena marina zany fa ny zavatra anankiray zay misy ny évolution ny orena ny fivavahana kristianina
ina sujet hafa iny avako tsara zany le mouvement sy lay personne les personnes en Jesosy zany. Ao koa zany hoe Jésus historique zay resahany koto teo hoe véracité profo historique traçabilité sy mialatsiny fa misy koa ny atao hoe Jésus kérigmatique zany hoe le Jesosy ambara amin'ny olona. Donc zany zavatra tsara misy masy ny vérité ontologique ihany koa zay tsy azotsika inina zany fa na ny mpianatra zany azadiny fa na ny mpianatra Jesosy le disciple araka ny teniny koto teo tsy mbola aky am'le cause ny mahandriamanitra azy mihitsy hatramin'ny voalohany zay mihitsy efa taty amin'ny résurrection zay iny mbola position maro samihafa iny hoe tsy misy na misy za tsy miditra am'izay satria opinion iny fa taty amin'ny résurrection an Jesosy taty vao nanao confession de foi tsindriko tsara nanao confession de foi ny mpianatra ohatra am'izany zany i Tomasy le hoe tompoko sy Andriamanitra zany hoe tamin'ny voalohany izy rabi fotsiny rabi mpampianatra fa avy eo misy glissement araka ny teninao zay lasa hoe Andriamanitra tary alolo kely koa ngambany raha miverina kely tsika misy chronologie kely amin'ny évangile dia tsara jerentsika fa misy fotoana Jesosy nitsafa kely nanao sondage d'opinion ny mpianatra hoe nareo mba misircule any avahoaka any mba ahoana ny opinion ny olona iza marina moa de samy teny dolo zalahy hoe enao ny Eli enao ny le Jiona mpanao batisa tapandony verina hitanareo fa mandeha le rumeur sy ny sisa dia avy eo Jesosy niteny taminy ary nareo kosa manao ahoiza tsy toro-teny akory aho eto fa amiko important be zay ahoana zany zay resaka vérité narrative zay hoe raha izay ny fijerin'ny olona sur terrain ary ny tena palpable nareo kosa manao ahoana izay miaraka amiko isanandro isanandro dia iny Petera fa tafateny hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona de miteny Jesosy tamin'izay fotoana zay resaka textuellement parlant eto aloha zany de miteny Jesosy hoe non Petera tsy no Fomban-drazana neo anao an'izany zany hoe tsy possible mihitsy ama olombelona rationnel anao ny teny an'izany fa matoa ianao miteny zany de ohatrany hoe nampiteneny zavatra raha zay ngamba ny avadiko amin'ny fitenitsika andavanandro le izy donc zany le mahandriamanitra an Jesosy tena naturel mihitsy ny tsy ahitana profo azy sur le plan historique raha zay ngamba nilazana azy satria mbola veriko indray miditra ao anatina dimension na foi na relation le olona ary hatramin'izao aza na ny israelianina zay tsy tena hoe jiosy fa ny israelianina dia mbola betsaka ny tsy manaiky nefa koa fa maro lasa kristianina zay zany anankiray tiako avahana kely zay ny resaka hoe ny orenan'ny fivavahana kristianina dia ny kristianisme zay tsy n'existe mihitsy en premier siècle fa taty amin'ny 4e siècle izy vao institutionnalisé ary tena mariny zany nefany zavatra tsara mariatsika hatramin'ny voalohany ary eto zany de manitsy koa ny amin'ny isaka héritage historique biblique dogmatique any fiangonana hatramin'izay zany de nieritreretina foana hoe anankiray ny fiangonana tena diso tompoko dès le début ny fiangonana de nisy courant anaky efatra farafakeliny nisy ny courant jérusalémite izay mitazona le judaïsme tranainy mihitsy anisan'izany ry Jakoba sy ny tariny nisy ny courant christianisme atao hoe joanique zany hoe courant-ny Jaona apôstôly izay natao sestany tany Patmos mbola misy trasy ihany koa moa hoe tariry zareo trankazana anangana communauté mais nisy ny courant paulinien io courant paulinien io no ny institutionnalisé ny fiangonana taty aoriana izay tsara marihana fa tany amin'ny tany helléniste zany hoe ivelan'ny Jérusalem azadino fa efa nisy fifandonana teo amin'ireo courant efatra reo dès le début saka problème na écuménisme entre guillemets ampy zany marina ny teniny koto amin'ny apahany hoe tsy miexiste zany le christianisme zany fa le christianisme amiko no miexiste ary rehefa be debe ohatra zay izy dia mazava ho azy zany fa tsy mitovy dès le début na ny resaka hoe seigneurie an Jesosy fotsiny azy dia efa tsy nitovizany ohatra zao tao anatin'ny mouvement joanique courant joanique azafady de efa nisy ny gnostique tao anatiny raha jerena ny voambolana ampiasainy Jaona de misy terme gnostique zay toeriny ao anatiny zay ngamba ny zavatra anankiray zay tiako mariana iny zany ka normal be zany ny am'le hoe nilazaina hoe tsy nisy ny fiangonana fa Jesosy tsy nanorina fiangonana ça ce qui est vrai ary tena amafisiko zay ary eo indrindra no tiako mba somary arotana kely hoe ny problème ane miresaka concile de Nicée teo i Koto sy Constantin zay le problème
lay ahoana zany fanaovanan-keriny an'le foi chrétienne ho lasa institution za zany anisany mivoy an'le hoe avereno amin'ilay originany azy le christianisme am'le hoe foi le izy fa tsy institution fa raha vao atao institution io de tsy maintsy perversion le zavatra natao dia za zany de je le déclare parmi ce qu'on appelle les théologiens pré-nicéens talohan'ny Nicée satria problème tamin'ny Nicée amin'ny apahany marina hoe tamin'ny Nicée sur le plan historique biblique historique ecclésiologique de hoe misy an'le anaty hoe Arius izay nivoy hevitra hoe eny Jesosy dia c'est un exemple de sagesse zay tenen'ny Koto teo Jesosy dia zao fatsy sy ten'Andriamanitra izy de riposte zany de nasina ny concile tany Nicée zay nataony Constantin fa izao anefa ny zavatra anankiray zay tsara fantatsika efa misy bloc anankiroa ilay fiangonana occidental sy oriental izay tsy nifanome hatramin'ny voalohany ary hatramin'izao zany natonga ny orthodoxe io ohatra fotsy zao ny fampianana amin'ny fanahy masina zao resaka hoe filioque donc zany raha iresaka atsika hoe le christianisme nisy ve ny christianisme tsy nisy ny christianisme fa le christianisme misy hatramin'ny voalohany miaraka amin'ny orientation zay ngamba ny amin'iny fa iverena kely le resaka hoe agnosticisme le tenen'ny Andry teo le agnostique hoe agnostique ave Koto sa athée ve za manokana aloha zany tsy fantatry ny hevitry Koto fa za aloha zany hatramin'izay na théologiana tsy m'existe zany athée zany concept napetraky ny olona le izy le hoe tsy mino fisian'Andriamanitra ny tena marina dia manda ny fisiany angano zana azy seky mifilaza azy ohatrany hoe manohitra ny fisiany anome ohatra fotsiny zao hoe nanao rébellion any Frantsa any Michel Onfray no anarany fantatry Koto angambany izy anisany manana taux d'audience matanjaka be izy best seller miaza ny cheval de bataille de io mihitsy le hoe Jesosy tsy misy ny sisa fa izao ny zavatra mampomea amin'ny olo ohatry reny izy zany tena miteny hoe za tsy agnostique fa athée sady ahoana mo no andaniko énergie mitety plateau télévisé sy anoratako boky atome be de be miexplique zavatra tsy misy za zany mahita hoe misy zavatra manery azy ao zay mahatonga azy manao itentsika aka conviction izy peut-être fa question apetraka fotsiny iny fa le hoe agnostique izy dia mipetraka am'le hoe ny agnostique any Koto sy ny olona hafa koa angamba lazako azy de hoe tsy fantatro raha miteny hoe izy Andriamanitra sur l'existence de Dieu si fermer le débat fa hoe inconnu satria zany ny agnostique est-ce que tu crois à l'existence d'un Dieu en principe je ne sais pas tsy fantatro peut-être oui j'endors maison peut-être fa ny tena marina angamba ny mipetraka kokoa de iza no Andriamanitra Koto iza no Andriamanitra iza ny Andriamanitra Andry iza ny Andriamanitra retolona zay matsy le fanontaniana napetrako teo retolona rehetra ihany ngamba izy hoe subjectif alizy am'izay fotoan'izay fa tsy resaka objectif ka amiko ny agnostique dia ouvert amina incroyance na koa amina croyance maro samihafa de am'izay fotoan'izay nanandre le foi de adhésion am'le izy choix personnel donc raha mitena zany hoe choix personnel ny mino ny fisian'i Jesosy ana personnel izy zay tsy ho azoko no azavaina amin'ny olona mihitsy mety olazain'ny olona hoe fondamentaliste avy am'izay fotoan'izay tsy maninona fa zay nany fizerako azy de no zany raha verina mety hoe croire en Dieu finalement c'est refuser qu'on démontre son existence satria raha mitena zao no ve mine est-ce que vous croyez que 3 plus 3 égale 6 non c'est une certitude par contre il y a une grande partie de doute rehefa mitena misy ve Andriamanitra donc les démarches ananany Koto na ny agnostique tsy afaka prouver izy scientifiquement naturel be le izy zany hoe zavatra misy ary misoratra masina koa de milazany sombontsika arotiko zay le zavatra teninao eo zay ka le ozy anao hoe samy manana ny Dieu izy anao hoe ny olona samy manana ny Dieu ka zay indrindra no tena combat ataoko atao mipejy hoe tonga avy any vazaha ny missionnaire de imposena aminao le inona moa zany le bebolo hoe ty Jesosy ty Andriamanitra de tsy nitsony avydritra fa horesantsika zay zafady horesantsika zay oriny satria ao anatin'ny questionnaire mihitsy zay zavatra zay zany tena horesantsika zay mba afaka mamaly tsotra fotsiny ary ve Koto hoe iza no Andriamanitra ao
izy misy anarana ve le Andriamanitra tsisy anarana justement zay le fahavalon'le finoana zay miezaka anisy anarana Andriamanitra miezaka hitady Andriamanitra zany hoe zany raha ohatra misy zavatra tsy voazava zany ohatra hoe omeko ohatra ray nareo ohatra ray Rizarason Raibe mpiaraka manao volley amiko tamina club tatia Suisse taty nitry ny taona maro de zay rahalahy miaraka foana fa izy manana finoana tena conviction de nandeha tany Madagasikara izy nanao concert notokodina toron'ny Madagasikara de sy nandeha vakansy tany koa za misakafo eo amin'ny Jovena eo Moramanga sakafo eo Moramanga de comme par hasard concert ataon'ny Rizarason Raibe raha Madagasikara ny ambanivohitra rehetrany de 30 minutes nanako sakafo teo amin'ny Jovena teo tonga teo Rizarason Raibe de amin'ny Rizarason Raibe hoe tsy tonga ho azy le izy misy antony satria izy manana le finoana de mitady explication foana zany le olona le am'le foi zany mitady explication foana mitady raha misy zavatra tsy voazava anatin'ny saina zany na coïncidence io na afa-panadirana io na inona de Jesosy foana de créena foana hitady Andriamanitra asiana Andriamanitra foana nefa tsy voatery an'izay ka anao raha manontany hoe iza n'Andriamanitra koa de tsisy satria ahoana moa ny tsy maintsy ho terena fotsiny hoe tsy maintsy Jesosy n'Andriamanitra na tsy maintsy Bouddha na tsy maintsy Allah tsy miresaka Jesosy fa hoe iza le ino tsy ajanony mihitsy aloha Jesosy fa hoe iza le Andriamanitra inony koto zany de tsisy fa le Jesosy ilo ajanony satria iny eny amin'ny kristianina fa le inonao ny resahana tsisy le Andriamanitra satria tsy nominatif le izy tsy nominatif amiko le Andriamanitra satria medaraka tempo zao hoe puissance misy entité na karazana esprit super puissance migérer an'izao univers rehetra zao satria de tellement infiniment petit gérer le zavatra misy ambony tany etra ka zay zavatra zay tsy azo tenenina hoe Yahvé na tenenina hoe Yann na Yann fa za mino hoe misy zavatra zay satria voaporo scientifiquement raha ohatra fanazavana resaka le trou noir fotsiny ary le trou noir sarotra be any manam-pahaizana angeny manam-porofo hoe ina maro le trou noir nefa iny migérer ny existentsika am'izao zavatra zao de eo indrindra d'accord lasalasa ihany fa andrositsika aloha mitodika manokana amin'ny Jean-Luc ianao de mitondra fihavana ary pasitera anisan'ny manahirana ihany rehefa mijery anao satria araky mijerytsika amin'ny commentaire rehetra amin'ny Facebook be da be no mitorabato anao be dia be no mitorabato anao be dia be tsy ny comprendre ny positionnao na tonga anao iresaka amin'ny koto ianao dia ao anatin'ny courant kristianina ihany koa dia misy ny antsoina hoe théologie libérale ianao dia classeny olona ao anatin'izay manao théologie libérale zay ahoana ny fanazavanao azy apetrako aminao aloha anao ny anazava ny tena position anao zany hoe zay skoto zany raha tena natao koa dia samy manana ny mpitorabato anay any amin'ny domaine anay tsirairay koto zany voatorabato any amin'ny kristianina za koa nefa voatorabato any amin'ny kristianina ihany koa oui zay no taxenanao hoe libéral ny antony dia tsotra za zany dia défenseur farouche entre guillemets ny amin'ny karazana hoe ahoana ny approche eo amin'ny famakiana ny soratra masina eo mantsy lay resaka teo hoe misy tenin Jesosy zay ny raisiko hoe inona ny voasoratra ary ahoana ny famakinao azy ny problème mantsy ny bibliciste sy ny bibliste samihafa ny bibliciste dia hoe zao ny voasoratra dia tonga dia mandray an'iny argent comptant dia zay le malitéraliste azy fondamentaliste fa tsy ny voasoratra no zava-dehibe ary eto mirebondir amin'ny teniny koto tsy hoe le voasoratra ny problématika fa ahoana ny famakinao an'le voasoratra eo zany ny approche-nao ahoana ny lecture-nao lecture historique ave no amakinao an'le izy lecture allégorique ave lecture spirituelle ave mystique samy manana lecture ny azy zany mahatonga ana lazaina hoe libéral dia satria za manana ny approche-ko amina lecture biblique-ko hoe historico-critique zany hoe je ne lis pas ma Bible à partir d'un dogme
za tsy mamaky ny baiboliko mihitsy miainga avy amina dogme fa ny contraire ny construire ny dogme koa tsy ndriko tsara dogme fa tsy dogme ny fiangonako man construire ny dogme koa personnalisé le izy amin'izay fotoana zay à partir ny analyse historico-critique fa tsy littéraliste eo zany izy ao anatin'izay zany anao tsy maintsy mitenir compte paramètre marobe rehefa manao analyse historico-critique anao tsy maintsy jerenao ny contexte historique tsy maintsy jerenao ny analyse narrative satria azadiny fa littérature ny baiboly areto dia mety ana fotoana ny kristiana lazaiko eto hoe ny baiboly tompoko dia construction théologique fa tsy archive historique ary zay koa ny amaliko any koa tsy archive historique io raha hitady valiteny ianareo ny baiboly hoe izao ny baiboly misy prouve zao tsy archive historique io tsy centre d'archive io fa construction théologique ary ama construction théologique azy misy narration misy style littéraire ao koa ny domaine ny atao philologie zany hoe misy structure anateny azadino fa ny baiboly tsy avy amin'ny tenytsika malagasy sy frantsay na anglisy fa miainga avy amina langue morte dia ny teny hébreu tramay ary mbola manuscrit na codex vaticanus codex sinaiticus sy sisa mbola tsy resantsika lavabe fa ao anatin'izay le izy ary ao anatin'izay dia manana droit ma théologien ny manao ny atao hoe traduction ako ny texte biblique fa tsy traduction imposé eo zany le izy zay mahatonga ny hoe ny problème atsika ny Madagasikara ny version ny baiboly koa zay koa ny olana mbola anankiray sy roa angamba ny dikateny malagasy ny baiboly hoe dikateny dième anankiteny katolika de dième de oui fa raha aty ivelany zao zay mamaky baiboly ohatra riche be zareo amina traduction satria nahoana satria ny norme ny exégète ary za exégète za bibliste fa tsy dogmaticien dia miainga amin'ny hoe ahoana ny fanaovanao traductionnao le texte miainga am'le élément scripturaire dia raha mamaky ny texte baiboly zao nanao spécialisation ancien testament raha jerenao ny baiboly hébreu dia ambany ery misy atao hoe appareil critique io appareil critique io zany no afahanao mijery hoe misy variant be de be verset anankiray de libre le exégète manao ny traduction ny à partir an'le choix ataony kanefa tsy maintsy tohanany amin'ny lafiny akademika ny choix an'le izy de rehefa manoratra ny texte biblique zany zay de hoe ozy ny fampianatra ny am'izay fotoana zay hoe io ny version tob io ny version ny NBS fa inona ny version nao de tohany donc zany io mahatonga ny olona manao ana hoe libéral satria libéral am'izay lafin'izay satria je me permets de faire ma traduction ary nanazy mbola very foana relation le izy personnalisé fa tsy zavatra teny midina apetraky ny olo ary io ny problème ananako olana amin'ny fiangonana satria za zany miala am'ilay tsy hoe cadre fa miala am'le hoe tino version arahana tino traduction tena izy za contre zay mihitsy fa za tena misy fotoana zao za zao pasteur atao protestant fa misy fotoana milaza mpiambina ko anatin'ny alahady hoe ny dikatentsika protestante ateto somary diso tsy te hoe diso tanteraka fa na katolika eto ny manakaikikaiky kokoa le texte original mila manao honnêteté intellectuelle ianao samy joro hoe marina kokoa na ndrala katolika eto na de mangirifiry ny fona mapasitera mera miaiky any zany donc zany any zany mahatonga le olona miteny hoe libéral fa za zany dia le dogmatisme zavatra farany zay tsy tiako indrindra le hoe tonga de zavatra imposena hoe zao no hevitro teny io zay kosa aloha raha izay milazana hoe libéral de tsy manina azo atao libéral dans le bon sens du terme un bon libéral angamba lazana koa azy zay fa za zany tsy ao anatin'le karazan'le olona hoe moi je sais mais moi je crois za zany mino fa za tsy mahafantatra ary mametraka hoe mety zao ny hevitriny io za tsy afaka hiteny koa hoe tena zay ny hevitriny io satria araka ny tentsika zay hoe nary zareo masoreta raha tamin'ny nanoratra ny nanao ny copie zavatra mila fantatra zany tamin'ny nanao copie ny texte de misy diso tamin'ny ohatra hoe lasaka ny encre de lasa nisy teboka anankiray de lasa nisy voyelle ny fanampy de miova dao ny sens le izy ina mahatonga le hoe iave tsy tononona tsy resaka hoe sacré dans le sens mystique fa efa tsy tadidry tsony ny prononciation le anarana hoe iave de ny problème anefa any amin'ny hébreu ancien any amin'ny phonétique no mitondra ny sens ny mot fa tsy any amin'ny écriture any amin'ny phonétique ka raha vao diso fanononana ianao dia diso ny sens ataoko ohatra fotsiny zany ny vazivazy motiva eto mikoty komika dia ataoko vazivazy eto koa zay ohatra n'ilay olana namaky teny tany am-piangonana zay hoe tsy namany aho
dia izy famaky aloha tsy namany tonga de ravalysena fafana zany lasa vadika resaka hafa be tanareo am'zay izy hoe accent fotsiny kisaka de miova ny heviny zay na tonga le anarana iave tsy hita hatramin'izao tsy fantatra hoe iza marina ny fanoloana azy satria mba tsy donc zany a manazavako anao ina mahatonga ananazany olona hoe libéral de satria ny lazany olona maha-libéral anazy de noho zay le manana zay libertéko zay amin'ny lafiny resaka resaka biblique tsy niko tsara za tsy bibliciste le mijanona amina litera voalazana litera fa ny tenin'andriamanitra reto araroto kely ilazana ny olona hoe tsy le voasoratra ny tenin'andriamanitra ary marina ny teny koa hoe si tenin'andriamanitra io baiboly io fa le texte du texte qui est la parole de Dieu, c'est pas le texte, c'est le sens qu'on donne au texte. Izay no maha inspiré azy fa tsy le texte, littérature io, construction théologique io, ce qui est vrai. Voilà. D'accord. Manarak'izay de iresaka kely amin'izay tsika momba ny resaka stéréotype. Koto moa de efa ngamba efa presaka an'izany foana ianao ao anatin'ny vidéo anao no miresaka an'izany foana. Iresaka kely tsika satria ny antony tena mahatonga fankalana sy fifaniliana rehefa tsy mitovy finoana sy tsy mitovy faharesan-dahatra de lasa mifampitsara mifanilika. Mahafinaritra ny hoe misy zavatra ohatran'izao olona avy any amina horizon anankiroa samihafa ianareo mirahalahy no afaka miresaka ohatran'izao inona avaiza iza mahatonga an'izay fifankalana sy fanilian'izay mahatonga an'le vivre ensemble tsy possible eo amin'ny olona tsy mitovy finoana satria problème be io na eto Madagasikara aloha zany resahako inona no mahatonga an'izay. Ny amiko mahatonga an'izy de am'le fitena mahazatra le hoe avendranana mahatonga an'izy satria inao mitombo teny fantatra ianao amin'ny zavatra tenenin'olona aminao raha vo mijery ny commentaire zao be de be mihitsy ny olona miteny io koa fa tsisy apôka io fa manjaka zany io fa zao ny atongavany eto tsy iady ny atongavany hoe tsy fanily tsy fandresy lahatra fa sa mazava ny heviny position fa le olona reo vendra aloha hoe tsy ato tsy tokony hiteny zay satria débat hafa no tonga manafakafaka hoe iny nipetretany olona io zao hitako amin'ny commentaire de hoe ikoto zany le devoly de izany hoe ka le pasitera de tsy tokony hiresaka akory izay no misohatra aminatao hoe ina nyresahana amin'ny devoly io ka amiko reny avendranana tsy fananana toe-tsaina mba mivoatra mba mandinika tsy fanana toe-tsaina le niveaun'le olona zany ambany tsy tonga amin'ny ina hoe niveau ambonimbony afaka mamakafaka afaka manadiady afaka mihaino manana esprit ina moa zany te afantatra ny hevitry ny hafa hoe mba te handalina ianao zany fa izy zany efa aminy de resy lahatra izy amin'ny zavatra eritreretiny hoe zao izy hoe marina be ny eritreretiny ka raha ianao raha tsy d'accord amin'io de tsy namana ianao de mitroahany vato ianao de lazainy fa devoly ianao ohatran'izany ka io zany resaka eo amin'ny resaka ina moa zany intelligence zany misy ny olona zavatra tenenina aminy ohatra hoe misy pasitera sexe nary de milaza zao ny ataonao de manala lamba ny olona mivarotra trano sy ny toy to satria tsy manana capacité izy hoe andinika hoe manana hoe zavatra tenin'ny pasitera zany mitombona ve zavatra zany fa izy tonga de direct izy tonga de mandray an'izy de entiny zay ny antsoina hoe extrémiste reny olo reny hitatsika mihitsy amin'ny commentaire ao ka ny mahatonga an'izy am'izay le tsy manaiky zay ohatra hoe zay sy pasitera zao tsy hoe za lazain'ny olona fa hoe matikambo fa za efa tonga amin'ny efa tsy am'izany tsony fa efa ambony satria za afaka miaraka amin'ireo namako reo olona mpivavaka olona mandeha mivavaka ny namako reo d'ailleurs tsy ahita namana gasy anao raha tsy miaraka amin'olona mpivavaka fa sa ouvert iaraka mpivavaka tankomora mandeha makany amin'ny ina moa zany mosquée de toralerako miezaka ny mandalina miezaka mafantatra ny hevitry ny sasany fa raha vanao bloqué hoe stéréotype hoe zao irangah io zao rangah io de bado anao zay ny filazako an'le izy. D'accord. Jean-Luc zavatra
variana kely na commentaire Jean-Luc Yeah. inona mahatonga le olona stéréotypé fanilkiliana sy ny hoe possible ihany ve ny vivre ensemble samy hafa ohatran'izao ataontsika zao. Misy citation zay ngamba nilazaiko hoe les citations et je peux ne pas t'apprécier mais cela ne m'oblige pas à te dénigrer. Zany hoe l'appréciation eto tsy le personne akory ara fa ilay hevitra voiziny tsy voatery miapprécier sahala zao izy koa ny lazany différence ny totale ny amin'ny resaka Jesosy dia tsy mipetraka mazava tsara ny elanelanay amin'izay fotoana zay fa zany tsy manankana antsika mihitsy ny fanaratsy sy sisy ray zay. Fa ny fahitako azy koa mahatonga le fifankahalana angambany aloha lazaiko aty amin'ny côté anay aloha ngamba no koty hoe aty amin'ny côté ny kristiana ngambany dia te hiverina kely amin'ny tantaran'ny fiangonana ihany ao amin'ny soratra masina ohatrany tamin'ny andron'ny Paoly le attitude an'ny Paoly tamin'ny izy mbola tsy kristianina dia io ranga io nanana eritreritra hoe nahazo mandat avy amin'Andriamanitra exterminer ny olona zay tsy mitovy hevitra aminy. Zay ny navoan'ny Paoly. Paoly ane tsy hoe nankala kristianiny fa Paoly nieritreritra hoe mila arovana ilay fivavahana jodaïsta dia nentiny hafanampo zay raha izay no afahana miaro azy dia aloha ajetaka daholo izay olona menace ho an'le institution izay na tonga nanao le vidéo le menace na institution. Dia io glissé ihany koa mampalahelo fa lasa mahazo mpino kristianina koa io zavatra io hoe lasa ny tena fahalalako azy zao ny olona tena manenjika ny kotro sy manenjika anay ihany koa satria zany sy anazy ilay dia le hoe raha matahotra reo olona mihazona ny institution reo hoe sao dia irodana ara-pitso ny institution. Tsy dia le finoanan'Andriamanitra loatra angamba ny tena arovany zalahy fa le institution. Any zany le izy dia lasa ohatrany hoe fitaovana ampiasaina fotsiny le débat hoe finoana fa ny tena marina le institution tena manahirana azy lasa ary eo ny manahirana misy tenina ray aman-dreny mpampianatra anay izay miteny antiteny ity tsy tononkony anarany hoe ny fiangonana tompoko anaka izy tsy organisation fa organisme. Le organisme mananaina organisme vivant fa ny organisation rafitra manta ary ny organisation mety périmé. Possible ane disparaître zany fiangonana zany un jour ohatra fiangonana mety hozy izy ny olona tsy zakany olona mety fa disparaître zany fiangonana luteranina zany mety disparaître zany fiangonana FJKM zany raha fiangonana naorony Paul ary nefa disparaître any Asie mineure. Donc une institution est possible vouée à une disparition fa la foi ne disparaîtra jamais satria io zavatra anatin'le olona. Donc zany problème an'le olona rehefa jizoiko dia tena ohatrany hoe ohatra mitovy amin'le chevalier les templiers mihitsy ny sasany hanao croisade ny tantarany croisade ane dia boky émissaire fotsiny lazaina hoe iarovana ny tany israelianina ny jiosy amreto slamo reto. Izay no propagande de foi naparitaka fa ny tena ambadika dia misy enjeu géopolitique sy enjeu financier ngeza be izay narovana tao fa tsy nampahafantarana ny mpino fa dia lazaina hoe au nom de la foi dia on va faire une croisade. Dia io zany l'histoire se répète fa mety hoe ny aspect izy fotsiny miova ohatra aty amintsika zany tsika amin'le niveau tsika aty ambany aty fa tsy anjalany ambony any izy hoe le olona tena mialimenter le olona religieux le religieux tsy voatery hoe mpitondra fivavahana fa mety hoe laïka ihany koa nefa ny manana intérêt amin'le hoe raha mirodana io institution hoe inona zany sisany mba fanananay. Dia zay ny fahitako an'le olona miteny hoe le fanilikinika donc zany raisiko le teny Jesosy ihany hoe raha tsy mihoatra noho ny an'ny fariseau ny fahamarinanareo dia tsy azo tianao mpianatra nareo. Zany hoe na ny fariseau azy dia zao hoe rehefa tsy mipartager l'opinion ianao dia azo atao ny mamery anao. Nefa Jesosy tena teny izy non tadidinareo ngamba le mpianatra le teny hoe angatakafo avy any an-danitra ve zay fa le tsy nandray atsika le tanàna teo dia andao meo afy dia Jesosy hoe non tsy zany izy famindram-po misitraka fa tsy fanatitra latsa-drà. Dia izay le extrémisme ary za moa iny vidéo fa nataoko iny dia hoe mampalahelo aho fa ny tena betsaka ao Madagasikara ny manjaka dia le extrémisme religieux dans le sens hoe mila arovan'Andriamanitra. Za zany dia nivoy hoe Andriamanitra tsy mila arovana zany fa maharo-tena izy tsy mila avocat izy. Fampianatra anay no tena zany Andriamanitra tsy mila avocat. Dia iza moa tsika no mba hiaro azy amin'izay fotoana izay fa izy efa manana ny voninahiny raha teo. Zay na fijeriko an'le mahatonga le fanirikiriana tahotra
andeha institution sao dia mibodana. D'accord. Ny position amin'ny Koto efa fantatra fa hiverina kely fotsiny aho satria mamaky commentaire dia miverina kely fotsiny aho amin'ny pasteur sarpady amin'ny kristianina izany miteny hoe tsy tenin'Andriamanitra ny Baiboly fa le ambadiky le zavatra soratana, izany hoe l'esprit de la lettre no important. Afaka averinao azavaina kely fotsiny ve satria raha ny position koa zao dia efa mazava tsara ary tsy ampiteneniko tsony koa fa aminy dia tsy tenin'Andriamanitra mihitsy aloha ny Baiboly. Fa lay position-nao zay ny courant évangélique dia tsy anaiky an'izany mihitsy satria ny nampianarina azy dia zay soratra rehetra ao anaty tenin'Andriamanitra dia io zay soratra ao anaty Baiboly dia io ny tenin'Andriamanitra ary ny problème marany dia lasa le Baiboly mihitsy no masina, izany hoe le boky ny lasa masina. Zay mihitsy disorana ny tompo. Kely ve zay zavatra zay pasteur, lasa le boky mihitsy no lasa idolatreny. Deo hoe isorana ny tompo raha vao mamaky an'iny. Alléluia. Misy ara manao le Baiboly ao ambany ondana. Misy manao Baiboly ao ambany ondana dia aloha mba somary satria ianao tena tsy évangélika zany normal be le izy asa raha afaka azavainao kely fotsiny le mandeha le izy le tena position-nao mihitsy ao anatin'le izy. Position za dia zao samy hafa ny atao hoe soratra masina sy ny atao hoe tenin'Andriamanitra. Ny soratra masina masy dia hoe écriture sainte, tsindrina le écriture asa soratra, littérature. Ary ny tsipolon'ny Koto teo le hoe maninona ozy Koto misy incohérence. Logika be le incohérence satria nahoana olona samy hafa tamin'ny vanim-taona samy hafa no nanoratra ary tsy olona hoe nanatry maso voatery nanoratra ary tsy dicteny Baiboly fa miainga avy amina zavatra nisy tsy nisoratana ho antsika aty amin'ny 2022 ny Baiboly fa nisoratana ho ana communauté anankiray précise tany. Ohatra zao Paul raha nanoratra ny epistile amin'ny Korintiana dia nisy problématique atao Korinto dia nandefa émissaire nakany amin'ny Paul dia Paul namaly tamin'ny alalan'ny épître dia izy nanoratra hoe zao no hevitro sy ny hevitro ny tompo ary misy fotoana ary izy miteny tsara hoe hevitro ity fa tsy hevitro ny tompo. Dia tsika nefa mampangaro izy hoe tonga dia tenin'Andriamanitra daholo le izy ray zay. Fa no manarakaraka an'izay ao anatin'ilay Baiboly ihany koa dia misy zavatra miala tsiny hiteny eto hoe ampiasain'Andriamanitra na ny hevitra diso aza ao anatin'ilay voasoratra hilazana vérité. Azavaiko ohatra zao amin'ny Genesis ao araka ny teny Koto teo hoe ny fahalalana tamin'izany fotoana zany ny cosmogonie dia hoe nisy ohatra nisy tongony ny tany dia ohatra hoe nisy zavatra miazona zany dia ohatra hoe fisaka dia neverina hoe ohatra misy paosy kely ary amin'ny lanitra ary abakabakary dia tanao le vavaka amin'ny salama hoe sokafo ny lanitra dia atsao ranonorana zany hoe le cosmogonie tamin'izay fotoana zay dia hoe Andriamanitra no manokatra fermeture dia misy ranonorana. Ce qui est faux satria tsika malala tsara ahoana ny système ny orana fa na dia diso ary zay dia tsy lay fahadisoan'le olona nanoratra an'izy no olana fa lay fampiasan'Andriamanitra an'izy mba hampitany hafatra. Donc zany mana dia zao hoe ny tenin'Andriamanitra tsy le texte, c'est le texte du texte, ce qui est derrière le texte. Ary eo le problème ny teny amin'le vazivazina ataon'ny oabolana sinoa hoe l'idiot il ne fait que regarder le doigt le manondro hoe ry ny volany dia variana mijery an'le tanany eo fa le sage il voit la lune le tondrony. Amiko zany texte dia manondro fa tsy ino no objectif. Eo zany problème ny olona amin'ny resaka hoe soratra masina sy tenin'Andriamanitra. Misy le hoe sacralité an'le boky. Misy ane olona tena bibliolatre miala tsiny ohatra zao hoe misy olona marary nify izy dia ataony eo akaikin'ny nifiny eo ny Baiboly dia am'izay mijanona fanaitany nifiny. Misy olona manofo ratsy dia sokafany le Baiboly dia hoe roasin'le l'esprit an'le Baiboly ony le devoly manodidina eo dia tsy manofo ratsy. Natana zany manompo sampy zany ary zay ny tena problème lasa miréduire an'Andriamanitra hitovy amin'ny sampy. Donc zany dia mahazo valy Koto avy eo fa saingy kosa amiko zany Baiboly dia ohatrany hoe varavarana anankiray hidirako amina monde infini zay tsy ananako contrôle ohatra mitovy amin'ny orthodoxe ihany tandareo ny orthodoxe le mampiasa le icône. Le icône ta voalohany le veriko hoe sampy ny fonana ny zala orthodoxe fa anisany nanenjika zareo taloha hoe manompo sampy nareo amin'le icône
kanjo zay le hoe mila manontany olona fa raha tsaratsara foana dia lasa miteniteny foana rehefa resaka tamina prêtre orthodoxe dia hoe tsy zay le iny izy na dia hoe olokoroany zareo ary mety hoe misy vénération ihany sasany bon misy foana moa extrême fa raha ny fanazavana le prêtre orthodoxe tamiko zay dia izy hoe non le icône ozy izy a dia karazana support manampy ny imaginaire an'le olona hiditra amina tontolo lehibe no izy dia eo indrindrany azy zany no mifandraisako ny baiboly hoe porte d'entrée fotsiny io fa rehefa ao anatin'le izy ianao misy zavatra midépassé anao zay misubmerger anao anatin'izy donc zany a c'est pas le texte qui est sacré c'est le texte du texte voilà. D'accord. C'est l'esprit qui a écrit la lettre. L'esprit de la lettre, zany, voilà, c'est l'esprit de la lettre. C'est l'esprit qui a écrit la lettre. Zay ngamba mazava kokoa. Efa lasa lavidavitra ihany a. Ty fanontaniana tena be mpiandro be izy ty a. Ary nareo mirahalahy olona samy any ivelany. Nareo samy mipetraka any an-dafy fantatrareo ny fahantrano ny firenena malagasy. Be dia be mba teo eo amin'ny toerany koto mipetraka any Suisse zany a. Misakafoana, misotro divay tsara be a, sy miretraretra, mijery mirarakivo malagasy mijery eny koto, amin'ireny zavatra rehetrarehetra reny a, dia ao anatin'izay a, miresakitsika hoe fivavahana kristianina mampahantra ny firenena. Zavatra anankiroa ny zavatra notaniko hoe tena mampahantra ny firenena atsika tokoa ve le fivavahana kristianina, zay ny fanontaniana voaloha. Fanontaniana faharoa dia izao hoe fivavaha-bazaha ve ny fivavahana kristianina satria misy sarisary le mandeha teny amin'ny Facebook ihany hoe niditra teto mivazaha missionnaire baiboly ny netiny dia noho ny avy eo dia ny tany any malagasy fa noho ny avy eo lasa ny tany lasa ny vazaha dia ny baiboly lasa ny tanany gasy. Zay fanontaniana roa zay no tiako valianareo roa lahy hoe mampahantra ve ny fivavahana kristianina ary tena fivavaha-bazaha tokoa ve zany fivavahana kristianina zany ka lasa na ny kolotsaina gasy ary lasa simba. Zany tonga dia hiditra voalohany satria fameno mihitsy le izy ozy reo fivavahana vazaha ve fivavahana vazaha satria vazaha ny tolon'io tany ny gasy na tamin'ny androny rangita sy rafoy tsy nahafantatra ninina mikasika an'izany ezaka fivavahana zany fa ny gasy ny manana fivavahana dia le fivavahana kristianina no eto vazaha justement afahany midomina ny gasy iretareo ve hoe ny ina moa zany ny fivavahana kristianina officialisé ta Madagasikara teo amin'ny 1900 telo taona ny lasa religion d'État ny fivavahana kristianina telo taona talohany na zanatany Madagasikara dia hitanao amin'izany zany mazava be mihitsy hoe raositsika tao amin'ny radama voalohany dia efa nisy missionnaire teo niarakaraka taminy teo dia zaraky izy moa le cousin radama iny le hoe sekanjaka tsy haiko ny anaran'izany ty sadidiko rakotoava quelque chose comme ça dia hoe raha maty radama dia le rangahy io no isolo azy ny andovaz zany andovan'le fanjakany radama dia nefa io rangahy io nianatra tamin'ny école missionnaire efa volavolainy ny missionnaire hoe anaraka anao ahoana ny fomba ataona zany hoe radama faharoa ngamba nresahany koto voalohany tamin'ny 1810 aprendrana valina voalohany satria radama voalohany dia ranavalina dia noho ny aveo zay vao radama faharoa no napiditra nanao soni zany fanaraka tamin'ny vazaha. Sekanjaka le rangahy le cousin io efa fantatry ranavalina justement sy ny mpiaradia amin'ny ranavalina hoe raha io fivavahana io miditra eto dia zay ny nataony inona moa zany nataony Madagasikara fa tsy soraisiny tamin'izany fotoana zany tamin'ny 1828 dia efa natakatra ny olona efa nanatsara tamin'izany fotoana zany hoe ty zavatra ty nge ka anapotehana ny culture anao zavatra ty nge anjanahany anao anandevozany anao ty zavatra ty fivavahana vazaha zany zay no fantaninao hoe fivavahana vazaha ny kristianisme eny raha amiko manokana dia hoe ampahanitra ve ny gasy ve le fivavahana dia tena résultat de zao satria na raha navala rehefa nyteny hoe atao vaty kosa izy ny alika fa raha ifivavahan'io vazaha io ny tafiditra eto dia zay no nataontsika malagasy dia d'ailleurs mazava be zavatra nataon'ny vazaha hoe nina moa zany ny naongany ranavalina nataony sestany ranavalina satria manakontana azy am'le ina moa zany le démarche coloniale nataony vazaha
dia be dia be ny zavatra manandevo anatin'ny fivavahana kristianina ataontsika fotsiny hoe ianao ve isan'andro ve hoe vavaka hoe an'izy izay andasazo anay dia hoe misotranao fa mba nahazo an'ity sakafo kely ity zany misotranao zay Jesosy dia avy eo manomezany ny tsy manana dia isan'andro ve ianao miteny izay manomezany tsy manana dia tena manome tsy manana tokoa ve Jesosy mikery any atsimo ianao isan'andro anao afanandevozana ilay izy hoe anao an'iny hoe credo isan'andro anao ny zavatra iny fa ny tena base ny tena tsy mampandroso amin'ny fivavahana tsy mampahantra ny gasy dia hoe tsisy dikany eto ambony tany tsisy dikany io ataona ena aiza le renany ao fa hoe tona any an-danitra va any akoatra fa tsisy dikany io fa any akoatra no tena fiainana dia manontany amin'ny gasy ianao hoe ina moa zany le any akoatra ina zany tena any tonga any ianao dia fiainana mandrakizay dia ahoana fiainana mandrakizay dia akaikin'i Jesosy dia tsy fantany akory hoe inona marina le zavatra any ambadika any fa nomenany nino natao nomena amin'ny ravoravo nomeny vazaha hoe milay be any dia akaikin'i Jesosy ve zay ve zany ny matematisa anatin'ny 20 taona eto ambony tany eto hoe tsisy dikany reo fananandreo tsisy dikany vola tsisy dikany rehetrarehetra ireo fa any ny tena misy dikany ny vazaha ny teny an'izay an'le gasy dia ny gasy amin'ny mavendra anazy dia inozy zavatra zay nefa lazay amin'ny vazaha fa tsisy dikany io aiza amin'ny vazaha amin'izao fotoana izao amin'ny resaka vola sy ny posasy ekonomika iny zalany ny teny an'io ary voamaly mihitsy zay vao niresaka tamin'ny Eriky Manana hoe zaho sy Eriky Manana gaga dia gaga izay le manao concert eran'ny Eropa fa manao concert zay izy da anaty fiangonana dia gaga be fa ny fiangonana naovana concert satria efa tsisy kilina tsony fiangonana ty Eropa efa tena décadence tantera le kristianisme zany hoe le kristianisme iny noentina any amin'ny firenena ozanana any amin'ny firenena potehana akaran'le matière ino zany matière première dia zay fotonga an'izy ka raha mentalité kristianina tsy fantako ny kristianina teneny Jean-Luc hoe tany aloha tany hoe avahan'ny talohan'ny Constantin fa raha ny fotopisaina kristianina nany gasy amin'izao fotoana izao dia tsy hampandroso anazy velively ahoana moa ny eritreretanao hoe andeha hanala fanadinana ianao dia hoe misy tsy haiko ina moa zany mivavaka misy ina moa zany culte misy culte tamin'ny ina moa zany Covid dia misy culte isaky ny hariva efa tsy afaka mankany am-piangonana dia manao culte hoe ohatr'izao fa hoe hanala fanadinana ankizy nefa dia tsotra raha andeha hanala fanadinana ianao dia zao na ianao mahay intelligent ianao na tsy mianatra anao afaka foana na tsy mivavaka ianao afaka foana ianao zany tsy sady hevitra zany tsy maintsy afaka ianao za zao nianana zany tany Supérieure za voalohany foana atra tanin'ny T1 ka hatrany milafy tany amin'ny Supérieure tany amin'ny ina moa zany anala BBC voalohany foana nefa za tsy vavaka dia misy ny promotion tany Supérieure mivavaka alohan'ny examen dia ivavaka foana nefa dia efa certain hoe na ivavaka ianao na tsy ngony body ianao na tsy ina zavatra ataonao rehefa bady ianao dia tsy afaka nefa bady ianao dia tsy afaka rehefa bady ianao tokony mianatra ianao tokony mibosy ianao mba ahafahanao fa tsy andry an'i Jesosy iny hoe ampio zay dia manao soutenance manao thèse dia misaotra an'i Jesosy fa tanteraka soamatsazo nainy ka zay le mentalité zay lava be raha azavaina eto inona daholy le mentalité mampahantra fa omeko exemple fotsiny zavatra zay hoe ahoana moa ny ahafahana ilaza fa hoe tsisy dikany eto amin'ny tany eto fa ary ihany ohatra zany ohatra ianao ile passe atao ina moa zany ile passe satria de toute façon tsisy dikany io azo ny vazaha laina io sy ny hoan'ny vazahany io ary zavatra proof mazava amin'ny historique dia zao zay firenena rehetrarehetra nanaiky ny fivavahana kristianina noentin'ny vazaha dia dobo izy fa tsy evanareo ataontsika hoe tany Inde ny mpanjana tany nisy résistance tany Algérie nisy résistance aiza ny Inde am'izao aiza ny Algérie tany Vietnam anatin'ny 100 taona nizazany frantsay fa voalasa frantsay dia niverina fivavahana izy niverina nongotany daholo zay Joffre zay Galeny zay rehetrarehetra nongotany daholo nesorony daholo tsy mila io satria fanapotehana ny culture ny nataon'ny vazaha tany miaraka fivavahana dia nesorony fivavahana kristianina nesorony izy moa ny vietnamien ka zay tsy raiky fivavahana kristianina na tany Amazonina taisa dia afaka ny se développé daholo ny firenena dia zay natonga ny Paul Kagame any Rwanda hoe iliko daholo reto fiangonana misy firiny idiny 6000 andro satria ireo tsy mampandroso dia ny gasy any amin'izao fotoana izao ny olona miasa ahoana moa ny ananana fotoana hoe anao zaika be anao voka dehibe anao ny sabotsy lahady anao korala anao ranombavaka anao tily anao zao zany rehetra zany be dia be ny zavatra zany nefa ny weekend ny vazaha dia ahafahana nino zany mise ressource
mafana mirégénérer an'le cerveau mba être performant amina alatsinainy dona atao pause ny weekend mba any nefa ina ny ataonao anao voka-dehibe anao miditra manao lamesa mahaina anao de vita fivavahana am 12 amy ray de fiarahana zanakapelezana voka-dehibe chorale ny fivoriny dorcas toy ito non zany hoe vetivety fotsiny koto mba misy fanontaniako kely zany hoe définition amin'ny atao hoe fandrosoana amin'ny koto zany dia matériel zave zany ny atao hoe définition amin'ny fandrosoana amina firenena anankiray tsika tsy resaka économie be fa hoe famirapiratana ara amin'ny tamaso be zany ny atao hoe fandrosoana amin'ny koto anakiroa ny fandrosoana amika de matériel développement économique de aveo koa spirituel satria raha inao na culturel raha inao mieritreritra mino mijery ninao zany télévision suisse na radio suisse za fa tsy mihaintso satria tellement efa lasa lavitra zareo amin'ny resaka saina o resaka ina moa zany resaka toetsaina avo leta be izy na culturel eretinao fotsiny hoe resaka ny zavatra resany amin'ny vaovao de hoe misy voromahery zay anankiray tetsy de ahoana anaovany voromahery io fa mana misy jiro mirehatra foana io de marary maso le voromahery tsy fatantsony ny andro maraina seriva zany manahira anazy satria efa avo lenta izy tsika nefa mbola aiza amizao ny resaka toetsaina ny pitenao la toetsainao de ina ny résultat amy gasy amizao fotoan'izao jombilo any ny famon'olona fanaranjaza dahalo famono faty fitiavatena tsy samy manjary satria tsotsony le malagasy anao tsotsony le sotoavana malagasy arakaraky mabetsaka fivavahana mabetsaka ny makorelina mabetsaka mpisotro-toka mabetsaka ny zavatra tsy manjary bordelera Madagasikara zany hoe zany le fivavahana io spirituellement na Madagasikara ça sert à rien du tout nocif destructif zay nia d'accord Jean-Luc napahatra firenena ve ny fivavahana kristianina raha ohatra ka te hiainga amin'ny tenin'le rangahy anankiray zay malaza ary tiany olona rehetra i Thomas Sankara les origines de la dette africaine remontent à la colonie la colonisation de raha rohitry ko avy am'izay tenin'ny Thomas Sankara zay zany raha toizana le réflexion Thomas Sankara dia ny colonisation a pu se faire à partir de quoi manaraka les raisonnements koa toa za dia iteniny olona hoe ny christianisme no napiditra ny colonisation na tonga nanamora ny colonisation lecture anankiray zay fa io koa de samy mana lecture ny hoe nanady ny hoe ny instrumentalisation zay nataon'ny olona tamina manana organe décisionnel azafady no tena marina misy nampiasa ary ny instrumentaliser ny religion chrétienne tsy andreko tsara le religion foana amy resaka institution eto zao hoe aloha resahana mahitsy ny resaka di zao les choses telles qu'elles sont marina mihitsy ary aloha tsika tsy andainga fa tsorona eto marina de zao hoe ohatran'ny fampiasana voambolana eny io misy émission amin'ny RFI zay la danse des mots voambolana misy jeu sémantique lazay reto hoe miainga aloha tamin'ny esclavagisme de fatatsika ihany koa fa atao anatin'ny esclavagisme zay nisy ny découverte du monde dia nampiasana ihany koa ny religion izay mieritraretina hoe humanisation de l'être sauvage entre guillemets par la religion tsy leko tsara la religion fa par la foi de aveo iny esclavagisme iny rehefa dans le temps miévolue anatin'ny fotoana dia lasa misoloana hoe colonisation fa voambolana fotsiny miova fa ny ao anatiny mbola eo de miova zany a théorie mbola misy am'izao androtsika zao mialatsiny aloha zany fa miditra amin'ny lafiny politique am'izay hoe coopération no lazana azy coopération misy eo amin'ny firenena anankiroa fa amiko de mbola colonisation néocolonisation io ary mbola esclavagisme ihany io fa izao nefa no anatin'le coopération tsy misy resaka religion intsony fa zay vao tena niseho am'izay le vrai visage n'lay vazaha zay tonga zany hoe tena marina mi-instrumentaliser ny fivavahana zao tavoalohany fa rehefa aveo zareo nefa tonga amina sécularisation am'izao fotoana zao de rehefa tonga amina sécularisation izy dia tsy référence ntsony ny fivavahana donc zany ny azy zany manao karazana chronologie historique hoe mbola mipetraka l'esclavagisme mbola mipetraka le colonisation fa amin'ny endrika coopération fotsiny fa ny tiako atongavana amin'le izy de hoe
lay fivavahana am'izay fotoana zay tsy lay fivavahana tsony no facteur an'le nampahatra fa ilay tena izy fa karazana cheval de Troie le fivavahana zay aloha de marina nampiasainy reto mpanjana tany mba ahafahany miditra ary nahafahany nametraka any azy fa izao mahafaly azy ary za zany tena sako mihitsy miteny hoe aleo rangaha mifona eto hiteny amintsika mpivavaka aleo ho tonga ao Madagasikara ny sécularisation mba hiavan'le tena atao hoe vrai foi sy ny resaka religion satria aty andafo zao ikoto mahita tsara io fa vitsikely mitenena foana tsy mivavaka tsony ny vazaha non je suis pas d'accord avec ça za zany raccourci be le fomba fijery hoe tsy mivavaka tsony fa za zao antaninareo zao raha zany antaninareo tena ohatrany tsy mety amiko tsony le mitondra fiangonana any Madagasikara tsy hoe ratsy ny any fa le hoe le mamenotra ny fiangonana sy le hoe anaoko mahita olona 20 fa azoko antoka am'lay foi chrétien satria déjà le fait hoe fo maraina izy mbola andeha autoroute andeha paysage mbola andeha zao tsy conviction anao tsy andeha am'zany fa natsika moany efa tafiditra amina atao hoe coutumier ny miditra fiangonana de za mahita hoe aleo avy ny sécularisation ny Madagasikara hiavahany tena izy ka za mahita hoe tsy miresaka ny foi chrétienne no natonga ny fahantrany malagasy fa ny fampiasan'ny olona sasany décisionnel tamina religion chrétienne dia natao ny cheval de Troie misy nuance zany tiako apetraka ny zavatra anankiray koa de zao ny problème ho anazy zany fijeriko azy dia ny tsika malagasy efa nobeazina am'le hoe miandry messie amina resaka politique on attend toujours un leader un messie dia derrière an'izy vokatry le asa hoe arrière plan le fanabeazana tsy hoe kristiana fa le fivavahana ary ataoko anatin'izany koa ny kristianisme ohatrany miandry messie zany foana ny gasy zareo resaky ny tonga ny fifidianana miandry olona être providentiel hanafaka an'le gasy sans faire des efforts araky ny teny koto teo hoe tsy mila miasa tsy mibeazina tamina resaka hoe ahoana no atafavoaka azy dia aminazy zany un bon président est celui qui peut faire des miracles du jour au lendemain izy e tonga dia lasa manakary anazy ary tsy mila mifo maraina le gasy fa au pays du moramora edolo ny zavatra rehetra dia fahitako azy ny minana atao mihitsy zany tamin'ny alalan'ireo politicien ny fandimby reo ho assister permanent foana le gasy izay nampahantra le gasy zany hoe lasa nanana toetsaina amina assistana foana tsika satria le nanabeazana atsika de hoe ny mpitondra no manova ny zavatra fa tsy le vahoaka miaraka amin'ny mpitondra mazava hoe marina fa mpitondra no mitarika ary zany no isan'ny voalaza namoa mapasitera ny soratra masina de hoe tsy mahantra any io lafa nampahantra eny dans le but maninona dans le but mba hisy fiakinando dépendance foana fa mialatsiny fa eto valeur biblique am'izay no resako ny valeur biblique dia manana valeur miprôné ny atao hoe asa tsy resaka malédiction mihitsy ny asa tompoko raha mamaky ny boky ny Genesis fa mbola talohan'ny fanavona de fa ny resaka asa bénédiction ny asa fa tsy resaka punition mihitsy nefa tsika tsy nizarina am'izay atao hoe culture de travail zay tsy nizarina am'atao hoe rigueur rigorisme zay tsy nizarina am'izay atao hoe discipline zay fa hoe raha vo enjanona fotsiny de lazaina hoe didijadona sisisa resaka Paul Gagame moa te koto nanao vidéo anankiray teto hoe ilain'ny Madagasikara olo ohatr'izay ndray satria mila serrage kely dia eo no problème ka ny fahadisoa-kevitra fijeriko azy ny fahadisoa-kevitra ny kristiana sasasasany de hoe mieritreritra ny any akoatra hanadinona ny fahoriana ty ambony tany za efa nilaza mazava foana teto hatramin'izay hoe ny fiainana mandrakizay tsy tanjona fa ny fiainana mandrakizay amina efa zavatra aki fa ny mission keto ambony ty tany ty dia hanatanteraka an'le teny am'le vavaka nampianariny tompo hoe ho tonga ane ny fanjakanao zany hoe comment rendre palpable visible i olonay réalité ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fiainana andavanandro mety lazainy hoe filazantsara sosialy ve zany tsy fantatra fa nana zany mila azo tsapaitanana le filazantsara eto ary tsy voazany teny an'izany fa misy ray aman-dreny be anankiray malagasy talohany resaka fanjanatany Dadarin Solambo nanorona ny fifoazana tany Sotanana de miteny izy hoe miasa sy mivavaka mandra-piveriny Kristy zay azy ny slogan izy tsy miteny hoe mivavaka eo foana fa zareo tena hoe miasa ary tena miasa mafy reo nareo dia eo zany no lazaiko ny hoe nisy nampiasa tokoa ny fivavahana hampidirana ny heviny fa ny tena ambady fe izy de hoe
efa le firenena matanjaka mihitsy nefa te ampahatra antsika ka tous les moyens sont bons rehefa nampiasainy moa iny kanefa avako tsara l'izy rehefa théorie soratra andraso aloha misy commentaire kely tiako valinao ry Andry d'accord oui oui be de be ny teny hoe ny Amerikanina ny tovavaka nefa manino izy manakariana mahino mahatra de okazava fa ny Amerikanina ny raha ny afatomboany Amerikanina de tany amin'ny ina moa zany tonga avantany vao tonga tany amin'ny Amerika izy de masakre ny ina moa zany porosy ny amérindien masakre ny de ataony amin'ny réserve eritreretinao ve possible ve toetsana kristianina no hoe vonona daholo ny bizao rehetrarehetra am'izay matinao ny reo olo reo de rava ho azy zany ve de toetsana kristianina zany ny Amerikanina cowboy guerre de sécession zareo famono faty anatin'ny firy taona guerre de sécession zany ve ny kristianina lazarareo ny Amerikanina zareo nanatsaka bombe atomika tany Hiroshima zany ve ny kristianina iretrarava hoe betsaka vava ny kristianina fa raha jerena fotsiny reo mormon reo malakarena be satria inona ataony mormon Salt Lake City ao ny fofode mormon fa mandeha Madagasikara zala mandeha tsoloro izy mandeha torotenany fa inona tena ataony micréer base de données généalogique ny asan'ireny amidiny izy manana base de données enjana be ny mormon ao Salt Lake City ao fa sao de mietratra miaraka amin'ny baiboly izy roa lahy reny de misy mission reny tsy adalany ny anarany langue misy mahay langue 83 langue zalahy reny alohan'izy anao ny mission eo le évangélisation fa eo koa ny mission nataon'ireny bany tanoa reny zay reny de Amerikanina ve napotika ny Irak napotika ny Afghanistan guerre de Vietnam 25 ans zany ve natsoina hoe kristianina tsy manana ina moa zany tsy mitovy ny kristianisme vavahandra ngamba ny par rapport à Madagascar fa tsy ny gasy zao mihitsy ny andeha hiadiny ilepasy akaiky eo bodiny frantsay 12 miandro eo ina tsy ny gasy azy satria tsy mety rasan'ny gasy satria le ina moa zany le toetsainy efa potika ny gasy ane talohan'ny tonga avany kristianisme ane gasy natanjaka tany Afrika nanafika tany amin'ny Kenya iny any Kenya amin'ny teny Swahili ny gasy de hoe kibuty le dika le kibuty amin'ny teny Swahili de hoe ino moa zany envahisseur mpanafika natahorana zany gasy zany tany amin'ny Afrika iny taloha tena mpanafika miady sy ny rehetrarehetra de ny ankizy fampatahorana ankizy tany amin'ny Swahili de hoe omeko kibuty anao de matahotra le ankizy kely any Kenya any Zanzibar sy any amin'ny Tanzania iny l'île Pemba iny zany fampatahorana ankizy kely hoe apatahorako gasy anao atao fampatahorana le gasy satria tellement gasy tam'zao zany natanjaka nanafika tany Afrika rehetrarehetra tany jerenao any Mayotte mbola mahay teny gasy i Mayotte iny nge gasy ny tompony iny ny tany Maurice tany des années 50 mbola ny représentant ina moa zany era Madagascar tany gasy ny compagnie rehetra tany fa avy eo am'izay de azony ina moa zany kristianisme am'izay de nirodana ka hoe misy miteny hoe any Amerikanina vavaka non olona matatsaka bombe atomika Hiroshima ve guerre de 25 ans tany ina moa zany Vietnam any tsy toerana anao any Afghanistan manapotika firenena rehetrarehetra tsy esprit kristianina mihitsy zany zay ngamba ny valiny fanazavana ny ilo miteny ao zao ka tsy mitovy tsika zao fa malemy zao tsika am'le fivavahana tsy zatra ataotsika tsony fa iandry Jesosy tsika am'izao fotoana zao tsy zatra ataotsika tsony mihitsy tsy sika mihitsy ny andeha anao ina moa zany conquérant ny Afrika na hoe iadina tsy zany samy hafa be le izy d'accord Pasteur Jean-Luc sao de mbola misy tenenina alohan'ny Jean-Luc sao de misy tenenina alohan'ny fanontaniana farany non tsisy ngamba fa mifameno to daholo ihany le izy d'accord misy commentaire ato be da be miteny hoe ohatra mitovy hevitra nareo roalahy fa tsisy fanoherana le izy any amin'ny famarana nareo manazava azy nareo roalahy reto sao de manao cinéma nakzay koa alohan'ny fanontaniana alohan'ny farany antaniko de hoe ianareo tsirairay manana koto moa zany eo amin'ny murany ianao miteny hoe tsy manao politika sy ny zavatra ohatran'izany Pasteur Jean-Luc fantatrany fa misy zavatra ataonao eto Madagasikara manana nareo olona samy any ivelany manana projet na vision économique na social ve nareo
ho an'ny firenena sa lozanareo mitabataba ny ivelany any fotsiny. Raha za manokana dia mitabataba aloha za zany voalohany amaly raha amiko manokana dia mitabataba no intéressant kokoa toy zay anao association tsy dia izara stylo kely etsy dia anao association tsy dia manamboatra pompe kely etsy dia alairasa dia anaovana selfie mizara cartable ça sert à rien du tout hevitra ambony tangisy zany fa raha ohatra te hanampy Madagasikara dia idéologie hoe tena fanovana tanteraka le toe-tsaina ny voalohany fa tsy mena ina moa zany zareo ohatra atsika fotsiny hoe asana ty famogidraka dia hitanao ave dia normal ave dia mena 50 000 le olona amenao 50 000 le olona dia vidana lokandroany na solontoka edy vita fa raha ivolan'io asana ty io nanaovana zavatra ina moa zany investissement hoe anao fambolena amin'iny majamba iny hafa le fipetrany ka minona moa ny antony atahorany hoe mety voasambotro koa tena Madagasikara be dia be mitena mety voasambatra tsy tiany politika satria misy action le izy atahorana le izy le action zany concrète kokoa amin'le zavatra tenenina eto toy zay hoe ina moa zany asa social zany ary zay asa social zay raha tena manimba gasy satria hitavandra foana hoe misy association zao anome tsy pompe etsy izara ina kobakatsaka etsy izara vodronono etsy manimba ary zay manimba zavatra zay aleo zo action zao action tena hoe be dia be ngeny ny olona tonga say eto amin'ny côté eto les paroles zany arme les paroles zao parole zao no ina moa zany ny intéressante kokoa no ny zara stylo any ankizy zareo stylo any ankizy dia vita samirava inona dikan'izany dia aveo ny olona koa ary ohatran'ny olona hoe ohatra misy mystère na misy tsy haiko na misy an'izao any Madagasikara any dia anaovana anatsarana ny image ny fotsiny nanaovany fizara zavatra ny matrany izy mizara an'izao nefa ny amin'izay izy manana imagena olona hoe milay ohatra hoe biga amin'zy izara pijaroapolo ve izy dia alaina atao selfie dia amin'ny olona zany dia tena manampy ny gasy iny avy koa za ty mizara bodofotsy kely firy dia manampy ny gasy izy tsy zany manampy ny gasy ny manampy ny gasy dia manampy anazy iova toe-tsaina anova toe-tsaina antrany fahalemana tsy zao gasy mihitsy nampanoso atsika toe-tsaina ny tena mampahatra atsika fa tsy bodofotsy tsy bodofotsy dia avy eo amin'izay rehefa raikitra amin'izay ny zatia ny tetavitavany kotoa dia mitevateva-daolo ny gasy satria le zatia le ina moa zany le mpanampy gasy le zatia le olona le tia gasy fanao asa fanasoavana fa ikotoa il fait rien il ne fait que ina mitabataba fotsiny Facebook firy olona miteny ao hoe ina atao lala lavitra lavava fotsiny atao la ina mba zavatra atao la ma misy varaiky apoka ave atao la zao na misy zavatra ataoko raha tsy ataoko selfie mihitsy firy ny ina moa zany étudiant nangataka ina moa zany fomba fanampinamako amin'ny resaka hoe dossier orientena amin'ny université be dia be ny conseil ary misy ary stagiaire ny resiko ty ampiasana ty zany ny action fa tsy pijaza raina na bodofotsy zay le izy volako tanteraka zay hevitry kotorehetra zay fa ampipeliny aho hoe za tsy économiste aloha dia tsy afaka ny ilaza hoe zao ny fomba ho an'i Madagasikara fa zaho homme de terrain za zany te hiverina amin'le resaka fondamentaux malagasy ilay hoe dinidinika ambany tafitrano ary mamaky eto miondrika eto na zay misy namana hoe mijery taratasy fa mijery an'le commentaire eto nisy olona teny tato aloha zany asongadiko kely izy hoe mba tokony atao matetika ozy izy ny zavatra ohatry zao amina débat zany amina olona tsy mitovy hevitra mba ahafahana ny olona koa mba mijery ohatrany kazina vue panoramique zany ka le dinidinika ambany tafitrano mila tezaina éducation amina resaka dinidinika aloha tsy nizarina an'izay misy zany tsika fa ohatran'ny hoe pensée unique foana no apetraka io zany ny anankiray de concrètement zany ho ana zay na tonga anay efa nanangana le hoe cercle de réflexion le cercle de réflexion voatsinapy dia reo malagasy rehetra miparitaka eran'izao tontolo zao manana eritreritra hoe andao anao refondation le firenena amin'ny lafiny fisainana aloha zay ma cercle de réflexion azy de io cercle de réflexion zany misy olona karazany be dia be olona miasa amina sehatra ambony misy olona any amina cadre any amin'ny ONU misy olona tsotra mpampianatra dia ao anatin'ny fifanakarizan-kevitra mila mizotra amin'izay misy fotoana efa nanao émission anankiray teny hoe mila averina le fomba tamin'ny andro taloha tamin'ny andro grika misy an'le hoe toerana fanaovana disputation zany hoe toerana fanaovana débat public
ahoana ny ahafahantsika miimposer an'izay satria le censure koa misy any Madagasikara tsy afeniny zany. Eo koa moa zay manambola ihany miakatra plateau télévisé tsy hanao anarana chaîne télévisée fa hoe narefeo hoe rehefa mamezo million ianao dia miakatra le plateau télévisé an'zala ohatra zany. Eo zany no tokony eritreretina zay zavatra zay. Donc zany concrètement zay. Ankoatr'izay mila éduquena koa ny gasy, libérena zany le gasy amin'ny fahasahiana maneho hevitra. Io zany tena mbola asa be mihitsy. Ary tsy fantatro hoe ahoana ny atongavana an'io mbola asa be ny eto fa dia samy manao zay hafany moa ny tsirairay eto amin'ny Facebook eto. Fahatelo, mila mi-inculquer an'ilay notion le resaka travail. Hoe ahoana ny ambolenao amin'ny gasy hoe mila miasa ianao fa tsy miandry mesia politika ny resaka eto zany sy mesia ara-pivavahana ihany koa dans le sens ohatra hoe mialatsina amin'ireny karazana secte maniry ohatry ny anana etsero reny izay miteny hoe ty dolo ny ananao dia tonga dia mivamy problemanao te hivavy ny problemanao dia hoe ty toetsain'le hoe miandry mesia tsy te hiasa daholo reny. Ao koa le toetsaina hoe tonga dia te-anakarena tapoko. Le te-anakarena tapoko zany mahatonga an'le olona manana toetsaina tanareo manao an'ireny ny corruption dia izay le resaka hoe tsy te hiasa fa argent facile. Donc zany personnellement za zany teny an'izao hoe zavatra efa ataonay misy projet zay natsanganay any Madagasikara hoe projet sambo fiara. Mazavay kely izy le projet sambo fiara dia tena hoe universel. Eto zao dia voatorabato amin'ny kristianina hoe le universel zany karazana mouvement anankiray amina resaka misokatra amin'ny olona rehetrarehetra amasambo fiara zay sambo fiara rahatantarany hoa zany ditanareo le ohatran'hoe le sambo fiara ao daholo karazany rehetrarehetra ao anatin'io le projet sambo fiara io no nieritreretanay anaovana laboratoire anankiray amina toerana anankiray zay olona manana expertise ohatra zao misy la gasy zao nody any Madagasikara mihitsy spécialiste izy amin'ny resaka agriculture dia hoe andao atsika hifidy tanàna anankiray anaovana profo amin'ny hoe azo atao tsara ny mamokatra any Madagasikara dia itireto ny teknika sy ny sisa. Dia ohatr'izay koa ny lafiny éducation, ohatr'izay koa ny amin'ny lafiny dia io le projet sambo fiara zay ao ataonay any ambanivohitra ao Antananarivo ary efa mizotra tsy moramora mihitsy zany hoe mila tsika aloha no manao ankoatran'le koa le hoe manazava dia hiezaka zany zay hoe le hevitra andao avadika asa dia zavatra kely le izy fa hoezahanay ho asehon'ny olona hoe ohatr'izao any le hoe andao ifampidinika tsy voatery kristianina ianao hiaraka amiko hanasoan'le firenena. Expert anao amin'ny éducation, expert anao amin'ny agriculture, expert anao amina tsy fantatro hoe informatika andao hiara-iasa hampandroso an'le firenena. Tokony dépasser an'izay zavatra zay tsika satria iny amiko no ny lizy farany ho anahy manokana amin'ny resaka fivavahana satria voaketiky koto teo olo izy hoe ny satria fivavaham-bazaha iny masy le resaka teo. Tsy noho ikotony tena zay fa tamin'izay mbola nianatra dia tena sorako an'Andriamanitra ny fanena tamina mpampianatra anankiray atao hoe Pasitera Fandaharana efa maty izy. Io rangahy io dia miteny hoe trano tsy haiko fa ohatrany hoe niraisiko ho anahy ve le teny fa mijanona tamiko izy hoe izy aminareo mpianatra ozy any aoriana any no hitrandraka ilay fanahy mahagasy mivavaka. Izy aminareo mpianatra no hitrandraka ny fanahy mahagasy satria tsika zany tena manana an'io de nature mihitsy zay tsy mbola nisy ny kristianisme dia fa nanana an'io tsika ary zay mahatonga atsika io tanolonaky ny karazana fivavahana be deaibe no logika be ny mahombo daholo zay anao secte eo ohatra hoe za zao na te anakarena dia fa ela zao tokony anakarena raha mba nanao fiangonana kely teny amin'ny elankelatrany teny hoe manipule olona satria terrain féconde ho amin'izay mihitsy ny gasy satria anthropologiquement parlant zay mihitsy tsika. Eo zany amiko no mila mitrandraka zay nahatonga any anatin'le cercle de réflexion hoe ahoana nitrandrahana le fanahy magasy dia amin'izao tsika miteny projetko dia zao hoe misy manana vitsivitsy hoe ahoana ny ahafahana manao liturgia mpivavahana mahagasy mihitsy fa hiala amin'le liturgia occidentale zay noentin'ny andrefana. Tena miebrale zavatra be deaibe zay satria mety tonga dia miapaka ihany olona ianao zany tsy protestant ntsony ianao zany tsy luterana ntsony ianao zany tsy réformé ana zany ny maha réformé ny maha luterana dia principe fampianarana fa ny eo amin'ny atao hoe fitrandrahana n'ilay identité tsika mbola anaty chantier io chantier de réflexion fa mbola tsy vita
io zany na zany projet fou tena ataoko hoe c'est un projet fou créer un christianisme made in malagasy raha zay ngamba ny lazana azy be dia be ny zavatra azo resana zay ngamba no azo ilazana azy fa ny amarana koa azy dia tamin'le vidéo farany nataoko iny dia zao hoe andao le retsy mba hianatra ny tandroy mpiziva aminay any Tsimang moa zay mahatandrosy anay ny tany toe-tsaina tandroy zany dia hoe rehefa mba misy olona anankiray eo anivon'ny fiarahamonina lasa izy quel que soit son idéologie ny zavatra vo izy nefa hoe mba afaka mivéhicule zavatra dia toanana dans le sens tsy hoe miombon-kevitra aminy dia anisany eto zao hivaky amin'ny koa ina moa ny antony nanekeko ny fanasana koa dia satria zao hoe ianao nanome anay sehatra ahafahanay mamoaka levitra koa ianao koa nanome occasion koa zay koa nanome occasion anao aty amin'ny côté kristianina entre guillemets na ahafahanao milaza ny tsy hoe midédouaner anao na mise justifier anao fa milaza an'le hoe ina marina le iza marina le koty fa tsy araka le caricature mieritreretiny olona izay le toe-tsaina zay na zany tiako voizina hoe ahoana ny ahafahana hoe io misy olona anankiray afaka miporter fanion ho an'le olona mety tsy tovhevitra foana tsika tsy tovhevitra mihitsy kanefany raha afaka mitondra an'ilay faneva eo amin'ny resaka développement ho an'le firenena amiko tsy tokony salasala mihitsy ny fanometanana teny atsipy zany zay ho an'ny namana rehetra sy ny mpiserasera rehetra zany misaotra to ya mahafinaritra ny fifanakalozana teto ao anatin'ny famaranana kosa angambany mba mety hitan'ny olona ihany hoe samy hafina reo raha lahy teto mantsy lasa ohatran'ny hoe mitovy hevitra lasa convergent zany lay izy ny olona dia ny Andry asany nandrasan'ny olona na angely miady na zavatra ohatran'izany angambany nandrasan'ny olona fa tsy izay no zavatra nitranga dia ao anatin'ny famaranana kosa mba tena angatahako hoe inona zany tena mba mahasamihafa anareo sy visite tsy mampitovy kosa anareo satria lasa mitandra be makany amin'io ohatran'ny hoe lasa mifanohana le hevitra resanareo reo lahy nefa mazava tsara fa ny anankiray agnostika ary ny anankiray tena kristianina dia ho faranantsika le izy dia omeko anareo reo lahy ny famehezana sy famaranana anazy tsirairay dia amarana ao anatin'ny famaranana angambany mamehan'ny zavatra rehetrarehetra. Koto sa zay teny voalohany aminareo mirahalahy ny marina fa hoe be dia be ny Andry confrontation ny Andry tena hoe ifanindry sy ohatran'ny angela raha tenao teo fa dia disfantana be le olona nefany tsara zareo disfantana zay mahatsara azy misy saintsaina zany any antranony any fa hoe tsisy afaka hitsara mihitsy hoe ty devoly ty zao ty iza moa tsika zany no afaka hitsara fa ny en général ny kristianina dia manao an'izay fitsarana zay fotsiny surtout mitondra mametapetaka fotsiny anao devoly za tsy araka aminao zosososo dia anariko ny kristianina amin'ny zavatra hoe diso be zany tsy manana lalana mihitsy anao makristianina anao ny hitsara tsy manana lalana koa anao manana idée préfabriqué hoe rehefa zao ny na dia zao dia ino zany natsara debat dia hitan'zareo hoe hitan'zareo tsara hoe izay extrême zéro lahy hoe ny anankiray gentilisa ny anankiray kristianina nefa dia afaka miresaka tsara hitan'zareo tsara nanatoro tazy teo fa iry zareo tsy mahay miaina no tsy mahay mivavaka no afa-baraka tamin'le ady hevitra satria be dia be mihitsy tao dia koto io fa resy io zao tsisy apoka tsy any le olana e apoka sa tsy apoka tsy any tsy anapoka ny hevitra teo fa mifanakirozak-hevitra dia misaotrany Jean-Luc hoe tafavoakatsika ny zavatra tiatsika avoaka tanatin'le débat dia misaotrany iza moa Erika koa nahay tsara ny nanao modération l'izy satria afaka naneo hevitra zay ary stominao daholo mihitsy le kankana anaty lavakoronany hoe tokony hivoaka amin'le izy tsara be le nanaovanao azy fa tsy haiko na mety ina moa zany mbola tokony nisy le izy satria zao raha mijery ny olona mijery an'le lina manaraka an'le fandarana ady roa le fandarana eo amin'ny 1600 1700 eo ny olona tsy mihetsika mihitsy tsy nidiny satria raha fa tsy intéressant mantsy io dia midina tsikelikely io midina 900 mais 500 dia tsy intéressant zalahy reto mandany mega fotsiny fa niaritra nareo dia isaorana nareo nanaraka hatramin'ny farana le fandarana fa tena mba farafaratsy mba nisy vokany le zavatra nataonay teto
mba misy zavatra ka intéressant zavatra nataonay teto satria raha mijery 1600 zao io ny isan'ny olona manaraka lizy am'le pejiny anina fotsiny fa ampartage any mbola hafa ihany koa io adiny roa mandinditra be zao la hevitra azara natahotra satria izaho lioka mana avolenta loatra amin'ny resaka ny Andry amin'ny scientifique zay rehetra toa atahotra hoe leo be ny olona mahazo tory ny olona dal non hijanona hatramin'ny farany le olona dia isorana zareo isorana ianao modérateur satria mety avy aminao koa na tonga ny olona tavatavela teto hoe ainao ny sitona an'le taraka le débat fa tsy apite mihitsy olona hoe tsy alea le modérateur na hoe tsy nety le débat matoa zareo misy 1600 mbola tavajanona io ary 1600 tany amin'ny voalohany anitry ny adiny roa dia nijanona teo foana zay zany isorana ka raha liako zany dia mety tokony mbola asiana maharaka satria raha mijery ny commentaire fa tsy efa naharivony maro ny commentaire hitako mandeha eo tena arivo mihitsy ny commentaire mahery azy dia raha possible raha manaraka ahafahan'ny olona sasany manao intervention dia problème fotsiny maro be le olona dia sarotra koa le zavatra zay fa dia sarotra be ny manao modération an'izany fa raha isitsika amin'ny commentaire dia oui allo lui teny angambo Jean-Luc natanindreo hoe zay tsy mitovy d'accord zafady le tsy mitovy fa misy raha ny fitovizana raha ny bebe kokoa noho ny tsy fitovizana raha dinihina zany hoe le izy resaka hevitra na resaka position tsy haiko ahoana fa anazavana an'lizy fa na zala zany tsy mpivavaka i Pasitera mpivavaka dia misy point commun be dia be anatin'le izy zay angamba ny amaranako azy nia zany Jean-Luc miangamba ny amaranako azy dia ny hoe tsy misy olona nanantena tokoa hoe ampiady École dia efa arakaitra amin'ny voalohany mantsy le izy fa misy olona samy manana ny fan club an'ireo allo dia tsoronety ny resaka tena hoe ampiady ohatrany hoe ampiady École non zay indrindra ny lesona tiana ampitainy eto ary indrindra eto zany dia manasany koa toa tia ngamba mety tsy nomany koa tia vao resahako eto hoe inona ny zavatra azontsika atao miaraka justement mba tsy ho hitany tsy janona fotsiny hoe azo atao tsara mihitsy ilay fiarahana manao zavatra na dia ao anatina tontolo anankiroa samihafa iny angamba ny devoir entinodiny tsirairay iny fa ny any fangatahako zany ny faharoa dia hoe fa santatra am-bavarano tia tsy ho voalaza eto daholo ny zavatra rehetrarehetra satria araka ny tenina teo hoe vao androantsika no eo be dia be le sujet fa azo rehetrana surtout le point tena mahasamihafa aza no iriko areo ary araka le teniny koty teo hoe raha ohatra ka possible afaka manasa olona anankiray fanontelo zay mety tena hoe ataontsika hoe tena mety tena hoe tsy misy avaratra amin'le position aza mba ampisy resaka bebe koa ho hitantsika moa zany any aoriana fa nana zany le fitohizany mihitsy no tiako ana fa farany dia zao hoe mitodika aminareo olona manaraka n'ity fandaharana ty hoe saotranareo namaly ny antso amin'izao dinidinika zao ny zavatra anankiray dia zao hoe mianara mijery mihoatra no zay hitan'ny maso fa tsy zay hitanareo ihany no tonga dia avy hatrany tonga dia nareo zao io zay zany mpafanasana zay hoe aza superficiel be loatra mifandiniany zavatra aza dia passionné be amina resaka fihetsem-po tonga dia le takotako fa mba maka recul kely aloha dia zay vao mandinika hoe inona ny tian'le olo lazaina na za na ikoto na ny olo-kafa zany zay ngamba fa dia makasitraka atsika rehetra ia dia misaotra anareo amin'ny rahalahy be dia be misaotra ny mpanaraka atsika ihany koa moa zany ny mpanaraka ty fa tena tsy niena mihitsy ary maro n'izay misaotra anareo amin'ny rahalahy tena azo atao hoe avolenta ihany le zavatra nizaraina teto fa tsy niala ny olona dia isaorana anareo tsirairay mino afa manaraka mbola isy misaotra ny Erika tokoa azafaditsika hoe misaotra ny Erika sotra Jean-Luc dia mino afa manaraka mety mbola iresaka tsika tero rahalahy hoe inona indray mety sujet afaka ho resahantsika amin'ny manaraka dia mety mbola isan'izay zavatra zay hoantsika zay manaraka kosa dia fahafantarareo angambany aho an'izay tsy malala zay mbola mety tsy malala mety mbola misy any tsy malala Koto Lilahimahitsoambo dia misy an'izay dia afaka misabone amin'ny pagine anareo raha te hijery azy dia Pasitera Jean-Luc misy page raha tsy diso RJL angamba le pagenao iny Jean-Luc RJL
fa manana gropy Jean-Luc antsoina hoe RJL voatsinampy dia afaka misabonena miditra any amin'ny pageny anareo. Za kosa moa zany misy ny page izay tantaniko ny antsoina hoe Christine Wivo dia afaka makeo amin'izay page izay koa anareo. Dia misaotra indrindra tompoko misaotra anareo amin'ny rahalahy dia tafandrimandry amin'ny manaraka indray. Ok, velomo. Rarisondrindra azafady farany tena misaotra ny lantoerika lantoerika no adino tena mifona tompoko mifona misaotra ny lantoerika mikarakara an'izao fampitany zao sy ny École Supérieure du Multimédia Madagascar misaotra lantoerika hitan'ny olona kely tena mifona tompoko miala tsiny indrindra fa tena mifona ara-dalàna be teknika ina re mety hianatra amin'le école multimédia nareo zay raha zao efficace be makasitraka misaotra anareo makasitraka tompoko.